madagasikara. Andriamanitra renay tsara indrindra ilay masina sady mandrakizay. Misaotranao zay tompony amin'ny fotoana izay mbola omenao anay indray. Misaotranao ny amin'ny famindramponao fa arotsakao eo amin'ny fiainanay ny fahatsaranao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny teny izay atsipinao isan'andro eo an-tokantrano, any am-piasana, anaty fiara, eny am-pandehanana tongotra. Eninay foana ny fanainao masina izay mibitsika aminay, mampianatra anay, mitarika anay. Misaotranao Andriamanitra ny amin'ny fahafahanay miaraka ny vavaka tahaka an'izao, satria fahatanterahany sitraponao ny fiarahanay miangona tahaka an'izao. Ianao dia nampilaza zany tamin'ny mpanomponao Andriamanitra amin'ny boky Hebreo milaza hoe aza mafoy ny fiarahanareo miangona, aza mafoy ny fiarahanay mivavaka, fiarahanay mitady sy mikatsaka ny tavanao tahaka an'izao Andriamanitra. Jesosy, misaotranao fa na ny zavatra tianao ho tanteraka eo amin'ny fiainanay arany dia mbola ianao koa Andriamanitra no miaro anay tsiraray avy mba ahafahanay manatanteraka an'izany eo aminay tsiraray avy eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy ny amin'ny manodidina anay Jesosy, ny amin'ny ray aman-dreny Jesosy, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny toeram-piasana, ny amin'ny toeram-pianarana, ny amin'ny fiangonana, ny amin'ny toeram-panompona, ny amin'ny sehatra be dehibe izay omenao anay, izay mety lalovanay Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao mpanjaka, amin'ny anaranao mpamonjy, misaotra izay Andriamanitra, satria fantatra efa zany ny sitraponao ho anay tsiraray avy Jesosy. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fanekenao indray mbola hiaraka aminay, na dia indraindray ary ilay efitrano, ilay fonay ohatrany tsy dia mendrika loatra ny andraisana anao Andriamanitra. Jesosy eo, misaotra Andriamanitra fa manitsy, manamboatra, mampianatra, mitarika, mananatra, mampirisika, misolo vava, alleluia, mamatsy, mita amin'ny fitahimpana magaga ianao Andriamanitra. Tsy hoe mety be ny fitondrantenanay Jesosy, ary tonga eto izay Andriamanitra, tsy hoe efa mety mihoatra noho ny omaly, fa tonga eto izay kosa Jesosy androany amin'ity fotoana ity, voniny izay ny androso bebe kokoa hatrany Andriamanitra ny amin'ny fanarahana anao, androso ny amin'ny fankatoavana anao, androso ny amin'ny fanekena anao Andriamanitra, ametraka anao eo amin'ny ivony, eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny fiainana, misaotra ny amin'ny sakafo, misaotra ny amin'ny zava-mahagaga tsy takatray nitranga tapaka tamin'ity herinandro ity Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny zavatra tsy niomananay, na mety hoe niomananay fa tsy hainay niatrika an'izany Andriamanitra raha tsy teo ianao, satria ianao no mialoha, ianao no miodidina, ianao no mitarika anay Andriamanitra. Misaotra Tompo fa na dia mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo avo indrindra aza ianao dia mbola nanira teny ianao anafaka ny tsiraray avy, izay rehefa tafasaraka aminao dia tsy hoe tsy mahay manao na inona fotsiny, fa tsinitsininy izahay raha vao tsy misy anao Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy fa mampianatra zavatra be dehibe amin'ny tsiraray avy ianao. Mankasitraka indrindra Tompo, aoka ho feno ny fanahinao izay rehetra Andriamanitra, aoka ho hita fa anankiray izay rehetra, aoka ho hita fa manana fo feno fitiavana anao ary asehonay amin'ny fitiavana ny afo izany Andriamanitra tsara indrindra. Aoka ho hita fa ilay toetra mahay anao no toetra mahay izahay anay ihany koa Andriamanitra, dia ianao ilay fitiavana, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy androany. Amin'ny salamo fahatelo amby telopolo amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fahatelo amby telopolo amby zato salamo fahatelo amby telopolo amby zato rehefa voasokatra ao ilay izy dia aza vakiana aloha fa tonoa ny fiadanana ho an'ny olona akaikinao. Teneny mihitsy ampitiavana be mihitsy, ny prove mihitsy manampitiavana an'Andriamanitra ianao. Alleluia. Dia samy teny fiadanana amin'ny olona izay tsy fantatra akory ny anarany. Amen. Vakiko ny ten'Andriamanitra, vakitsika rehetra ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy izay manao hoe firana fiakarana nataon'i Davida, endre
tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra arona izay mitsoromoka amin'ny morotongotra akanjo tahaka ny ando any hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona fa voadidin'i Jehova eo ny fitahiana dia ho fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka tsika dia tsika hivavaka tsika ary Jesosy tsy misy anarana ambony noho ny anaranao, tsy misy manana fahefana eo amin'ny fiainanay ankoatranao Andriamanitra, tsy misy avelanay manapaka ny fiainanay ankoatranao Jesosy. Ankehitriny Jesosy dia aoka ny fanahinao no anapaka eo amin'ny fiainanay, aoka ny fanahinao Andriamanitra amin'ny fitiavana no hitondra ny fiainanay tsirairay avy, mety fiainan'ny mpanompona, mety fiainan'ny tokantrano, fa le fisinay mihitsy Andriamanitra no aoka ho hita fa feno anao Andriamanitra tsara indrindra, aoka ho feno anao ny fiainanay, aoka ho feno anao ny fonay rehetra sy tsirairay avy Andriamanitra, satria tsara ianao ary tsy vitan'ny tsara fotsiny ianao fa sady mahagaga no tsara ianao, mpanao ny tsara ianao, izay kasihan'ny tananao dia tsara avokoa ary maneho ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao Andriamanitra. Androany Andriamanitra naoka amarananay izay rehetra tsy ankasitrahanao ary anomboanay izay rehetra efa nandrasanao taminay tsirairay avy Andriamanitra, amin'ny anaranao Jesosy. Nao le mendrika le avo mandrakizay. Mendrika ny tera sy ny anja, asandratray ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Ataotsika rehetra zany. Mendrika ny tera sy ny aja, sy ny aja, asandratray ny tananay ho anao mba ho veritsika ny mendrika ny tera, mendrika ny tera, mendrika ny tera sy ny ajanao, asandratray ny tananay, asandratray ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Mendrika ny tera, mendrika ny tera sy ny ajanao, asandratray ny tananay, asandratray ny tananay Jesosy, asandratray androany mba ho voninahitra. Fa tsara ianao, tsara ianao, mahagaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara ianao, mahagaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao raio. Tsika hivavaka amin'izao fotoana izao raha sitraka ao dia aoka atao fotoana mibavaka mihitsy zany tononkely zany hoe Jesosy matony fiainako ohatran'izao, matony fiainako tahaka an'izao Jesosy dia noho ianao Andriamanitra, ary ianao rery mendrika ny fiderana, matoa velona Andriamanitra dia mbola nisy ianao namindra fo tao, mbola nisy ianao nitarika anahy tao, mbola nisy ianao naneho fitiavana teo amin'ny fiainako tao Andriamanitra, dia misaotra Jesosy fa mendrika ny tera ianao, mendrika ny tera sy ny ajanao, asandratray ny tananay mba ho voninahitra, asandratiny tananao ho any Jesosy androany raha sitraka ao dia mitodiny itsy any aminy dia hoe ianao mihitsy zany Jesosy, asandratray ny tananay mba ho voninahitra ao, tsara ianao, mahagaga tsara ianao, tsisy mitovy
tsisy mitovy aminao. Tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao. Tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao. Raio tsisy toanao, tsisy toanao. Jesosy oh, tsisy takanao, tsisy mendrika takanao, tsisy be fitiavana takanao. Na izahay ary ndraindray Jesosy mety kivy amin'ny zavatra mety vitanay. Eny Jesosy ndraindray zay mety matsiaro ohatrany hoe tsy tianay izany Andriamanitra, fa nefa ianao Jesosy dia tsy miova mandrakizay. Ampianarinao an'izany hoe fitiavana tsy misy fepetra, fitiavana tsy miandry tambiny, fitiavana lalina, fitiavana tsy miova, fitiavana tsy ovaovain'ny zava-misy zany zay Jesosy. Androany Jesosy dia mivavaka izahay, mivavaka Andriamanitra, zahay rehetra samy mivavaka aoka ilay tena fitiavanao marin'Andriamanitra no tafatoetra anatin'ny tsirairay avy. Oh, fenoia, 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 fanaio, fenoia, 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 fanaio. Taveritsika zany. Fenoia, 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 fanaio, fenoia, 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 fitiavano, fenoia, yes, fenoia, fenoia, fitiavano, fenoia. Datsika rehetra araka iran'izany androany. Fenoia, sakafo ny tanao dia tenenitra. Fenoia, fitiavano, fenoia, 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 fitiavano, 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 fenoia, kasiua, amboaria, anarua, amboaria, amboaruanao, wanao Jesus, wanao mandrakiza, wanao fitiavano,
feno iaho fitiavanao feno iaho fitiavanao feno iaho kasio aho fitiavanao atsika tiaka ho any Jesosy androany ho hitan'Andriamanitra amin'ny Romana toko fadimy alleluia Romana toko fadimy andiny fadimy dia milaza hoe ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanahy masina averena ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika tsirairay avy tsy misy amintsika mahay mity ny limitin'ny fitiavantsika dia hatreo amin'ny fahafampontsika tsirairay avy possible tia ny nofo rehefa mamaly ny zavatra andrasanao ny oentin'ilay olona hafa fa ny tena fitiavana nefa tsy ilay izy hoe mamaly fa ianao manome tsy miandry valiny amen indray ny réaction antsika ohatra hoe manoloana olona tezitra dia raha vao nofo ny mamaly a dia zay toetrin'ilay nofony manantona ny lasa raisitsika dia havalitsika raha vao tezitra ny olona manantona antsika ka tsy mireritsika dia lasa tezitra ho azy fa rehefa feno ny fitiavan'Andriamanitra tsika dia azadiny fa zasy ianao tamin'ny fotoana niantsoan'Andriamanitra tsika tsirairay avy Jaona 15:16 dia milaza hoe tsy anareo ny no nifidy anahy tsy anareo ny tsy volonté anareo ny nakaty fa za no nifidy anareo za niantso anareo dikan'izany tamin'ny fotoana niantsoan'Andriamanitra na dia tsy vonina raha ny toe-pontsika tsirairay avy dia ilay toe-pon'Andriamanitra vonina niandray no natonga antsika eto fa tsy ilay toe-ponao ilay tsy vonina niova tamin'izany fotoana izany matoa ny olona anankiray niova matoa za miova matoa ianao miova dia satria vokatra ilay toetran'Andriamanitra mijoro mahitsy marina feno fitiavana foana indray antsika manifika an'Andriamanitra manilika an'Andriamanitra amin'ny teny amin'ny action amin'ny fijery amin'ny fisainana amin'ny fianonany toetra ny nofo kokoa mihoatra noho ny fanarana an'Andriamanitra kanefa manoloana ny ataoko hoe endrika fanoherana ataontsika tsirairay avy dia Andriamanitra tsy miova mihitsy fa fitiavana foana izy fitiavana foana Jesosy amin'ny fotoana rehetra na mangarika ary tsika fitiavana foana Jesosy ny fitiavan'Andriamanitra tsy tahaka ny fitiavan'olombelona ny fitiavan'olombelona indraindray miova arakaraka ny olona izay mandray azy fa fitiavan'Andriamanitra tsy miova mihitsy na eo natrehan'ny olona manohatra azy ary mbola mijoro fitiavan'Andriamanitra na eo natrehan'ny olona manilika sy milaza tsy tia azy milaza temy marary azy fitiavana foan'Andriamanitra amen tsika tsirairay avy koa mila manana ny identité an Jesosy za mila manana ny identité an Jesosy raha vao tsy ny identité an Jesosy ny ijoroako fa ny identité ako dia misy fetran'izay zavatra izay amen ary zadiny fa ao anatin'ny amin'ny fotoana anankiray rehefa tsy ampy fiderana ny fiainan'ny olona rehefa tsy ampy fiderana an'Andriamanitra ny fiainan'ny olona dia tsy maintsy miafara amin'ny fanamelohan-tena rehefa tsy pideran'Andriamanitra isan'andro rehefa vao fo dia lasa na za midera problème na za midera ny olona ao akaikiko na za midera ny zanako na za midera zavatra satria ilay toeram-piderana izay efa avy amin'ny foron'Andriamanitra tato anatiko izay mahatonga ny boky mpitoroteny alleluia toko fahatelo mpitoroteny toko fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy faraika ambin'ny folo hoy ny ten'Andriamanitra misy zavatra miafina napetrak'Andriamanitra ao anatsika tsirairay avy hoy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny zavatra rehetra hoy izy samy nataony omendrika amin'ny fotoana avy ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ao anatsika tsirairay avy dia efa misy zavatra napetrak'Andriamanitra miafinao fa tsy afaka niona amin'izay zavatra napetrak'Andriamanitra miafina izay tsika raha tsy amin'ny alalan'ny fitariany fanahy masina androany amin'ity fotoana ity dia aoka ho fiainam-piderana ny fiainantsika rehefa fiainam-piderana ny fiainako dia manatanteraka ny volonté an'Andriamanitra rehefa manatanteraka ny volonté an'Andriamanitra dia mizotra makany amin'ny programme an'Andriamanitra ho amin'ny fiainako ampahitan'Andriamanitra ny zavatra tsy hitako hatramin'izay rehefa manana fiainam-piderana tsy fiainam-pitarainana ny zavatra mampitaraina efa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny ten'Andriamanitra dia milaza Salamo 96 be dia be mihitsiny any amin'ny boky Salamo milaza hoe miraha firam-baovao alleluia
ny firam-baovao maninona moa Andriamanitra amin'ny teny hoe firam-baovao maninona ilay izy ny vaovao an'Andriamanitra. Vaovao an'Andriamanitra satria ilay toe-pontsika tsiraray avy no andrasan'Andriamanitra moka zavatra mbola tsy hitany teo amin'ny fiainantsika tsiraray avy, fiainana ampiderana. Amen. Isaka ny fomaraina dia inona ny voateninao voaloha? Hoe inona moa ny laoka maly ve? Mba tsy haverina androany. Inona ny voateninao voaloha? Mety ny anarany zanakao ve na mitodika amin'ny vadinao ianao dia dada kosa naneny kosa isaky mifo dia atsangan'ny tany teneny hoe aleloia ho anao Jesosy, fa ianao no antom-pisiko, ianao mampahiry anahy. Wow, mahiratra indray ny masoko. Wow, afaka mandeha indray ny tongotro, afaka mifalifaly indray aho, mbola eto ny vadiko, eto ny zanako, mbola afaka manompo aho mandre ny sofiko, mahita ny masoko, afaka manao ny zavatra rehetra satria eo ianao Jesosy. Dia zay zavatra zay, zay toetra zay, zay fomba fiaina zay no aoka iainantsika tsiraray avy. Amen. Boky Isaia dia milaza hoe noforonin'Andriamanitra tsika mba hanambara fiterana azy. Zao olona noforoniko ho ay ozy izy, dikan'izany ho azy appartenance, fanoloran-tena, olona efa nateraka an Jesosy, mitodika amin'izay manome voninahitra an'Andriamanitra avy eo. Amen. Anatin'ity hira ity dia misy hira anankiray tsotra be tononkira tonga dia aleloia hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany anasaka antsika tsiraray avy zay manao hoe aleloia. Samy Jesosy. Aleluia. Aleluia. Ho anao tompotsito. Nao veritsika zany. Aoka ny fanahy masina no hirahira à travers ny vavanao androany iteny hoe aleloia. Aleluia. 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 Ho anao tompotsito, ho anao tompotsito. Oh, aleluia. Ho anao Jesosy. Aleluia. Aleluia now. Aleluia. Aleluia. Ho anao tompotsito. Mendriky indrindra anao, mendrika masina marina ianao tompo, mendrika masina marina ianao tompo. Oh, mendrika ianao, mendrika masina ianao marina indrindra anao. Oh, mendrika masina marina ianao tompo. Jesosy aoka androm-piainanay, raha mbola misy fofonaina eo amin'ny oronay Andriamanitra, raha mbola misy fahavelomana dia mbola antenaina. Hoy ny bokin'ny mpitoroteny Andriamanitra hoe raha mbola velona izahay dia mbola misy antenaina. Antenaina ninona moa Andriamanitra? Hideranao Jesosy Kristy, amatotra ny amin'ny tsiraray avy, isarangotra aminao Andriamanitra, satria ny antom-pisinay Andriamanitra dia mideranao. Raha vao tsy mideranao izahay dia milofika, reraka, resy, potika ary mifantoka amin'ny tenanay Andriamanitra. Fa androany Jesosy dia te hiverina amin'ilay sitraponao tanteraka izahay, ny ompidera marina ankasitrahanao, tsy ompihira, tsy ompandia, tsy ompitendry, tsy ompitehaka, fa ompideranao Andriamanitra tsara indrindra. Ilay toetry ny fonay Andriamanitra no andrasanao, satria anao Jesosy
ianao Jesosy, ianao, ianao, ianao mendrika, mendrika, masina, masina, marina, marina, ianao Tompo, mendrika, mendrika, masina, masina, marina, marina, ianao Tompo. Ataontsika mafy zany, mendrika, masina, masina, marina, marina, ianao Tompo, mendrika, mendrika, masina, masina, marina, marina, ianao Tompo. Haleluya. Ataontsika araka tema be, haleluya, haleluya, ho anao irery Jesosy, haleluya. Tsy ampiny teny raha entina milaza fahalebiazan'Andriamanitra. Mety afaka mitady vocabulaire be dia be tsika na miteny, mitady teny-piderana ao anaty baiboly. Ny atao hoe teny-piderana, ny atao hoe fiderana dia fanambarana izay hitanao sy tsapanao momba an'Andriamanitra. Ny mahasamihafa ny fiderana sy ny fiankofana dia ny fiderana ny filazanao ny momba an'Andriamanitra, fa ny fiankofana kosa ny filazanao, ny firesanao amin'Andriamanitra. Misy dingana rehefa fandrasan'Andriamanitra amiko sy aminao dia nahatonga antsika tsirairay avy ho mpiankohaka tena ankasitrahan'Andriamanitra. Izany hoe olona anankiray mpifanerasera amin'Andriamanitra, tsy olona anankiray mpitazana an'Andriamanitra lavitra. Ny olona anankiray afaka mahita an'Andriamanitra lavitra fa tsy mahita ny fahalebiazany sy ny hafanany ny teniny. Amin'ny fotoana anankiray rehefa manapa-kevitsika hoe za Jesosy te ahitanao aho sy ny voninahitra aho. Raha mamaky tsika ny bokin'ny Exodosy 3:7 dia mahita tsara mihitsiny fa Mosesy teo amin'ilay dingan'ny voninahitra dia mbola tsy afaka nahazaka ny fahalebiazan'Andriamanitra dia tsy maintsy nasehin'ny afo natao antsefatsefaka ny oram-bato, aram-bato amin'anarana Jesosy. Izy nefa le vato aty amin'ny testamenta vaovao Jesosy Kristy. Aleluia. Tsika koa tahaka an'izany, misy zavatra dingana mety mbola tsy afaka zakantsika fa nefany eo Jesosy efa miaro antsika tsiraray avy. Antsika nolotra fiankofana ankasitrahan'Andriamanitra. Fiankofana tsy ao ambadiky ny hira, tsy ao ambadiky ny mozika, fa ao ambadiky ny toe-po tena mety indrindra. Tsy hainao, tsy mamalana na mamalana na mihira na garafeo na vehivavy manao feo beso na lehilahy manao feo voalohany, tsy izay ny zava-dehibe, fa ny zava-dehibe dia ilay toe-pontsika mitodika amin'Andriamanitra. Amen. Ao anatin'ity hira ity dia tiako ianao raha sitraka ao, aza mihira raha vao tsy nihetahitanao manosika anao, aza mihetsika raha vao tsy atosika ilay fonao mitady an'Andriamanitra, aza manaiky influencer ny zavatra ivelany fa aokany ao anatinao mihitsy no hanosika androany. Dia sahiteny hoe androany Jesosy dia teneniko hoe avy fanahy masinento ao hoe anatrehan'ilay raitsito Jesosy, ianao no nanokatra ny lalako famindrampo lehibe. Te ahitanao ao, te ahitanao ao sy ny voninahitra ary koa ny fahalebiazanao ka omeko anao izay rehetranao te hideranao ao, te hideranao ao, te hideranao ao. Fa ny masina ento izay androany tahaka ny fotoana nitondranao ho an'i Jesosy, niainga teo amin'ny fotoana nanaovana batisa azy ho tonga tany amin'ny tany efitra, tahaka ny fotoana nibatanao amin'ny Filipa
hoany amin'ilay tandapy etiopiana no hitondrao any atsiraray avokoa androany Andriamanitra amin'ilay fanatrehana tsara indrindra izay tsy tiana hialana Andriamanitra. Avifana masinao, avifana masinetoa, wewanatreany ilay ray tsito, wewanatreany ilay ray tsito. Jesus, Jesus, yanao, 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 famindrambo lehibe, lehibe, dia hitanao, tsy nivoninahitao, arikio ny falebiazanao Jesus, yeah, yeah. Make one now mobile, velantsika andeha mozika dia sanato ny tanao dia toloro ny tenanao ho fanatitra vela ankasitrahan'Andriamanitra antsafidy androany o tenanay Jesosy dia mena ianao Andriamanitra satria anao natoy izao anay Andriamanitra dia atolotra eo anao izany androany zay rehetra mety aminao raiso tompo Itanao, manaiky ny falebiazanao zay Jesosy io anao no ameno anay Andriamanitra ikasika anay ianao ilay rivotra izay hitsoka hitondra zava-baovao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra ilay fanemasina rehefa mandalo rehefa mitoetra dia mitsiry daholo izay tsy nananana fanantenana hatramin'izay ka androany fanemasina mamela anao malalaka izahay hiasy eo amin'ny fiainanay satria fantatra efa very izahay raha vao tsy eo ianao
milanao mafiauto veriao veriao raha tsy eo ianao indro ao Jesosy androao milanao mafiao Jesosy fa vera Jesosy raha voatsisy anao veriao raha tsy eo ianao lay rivotra iainako Jesosy ty ianao Jesosy tsisy ankoatran'izay Jesosy halleluja lay rivotra iainako oferitsika tenena ihany hoe lay rivotra iainako lay rivotra iainako ny fanatrehanao miaina to amiko miaina amiko ny aninao ayani ny anino ayani ny anio rampitso mandrakizay ny anino ayani reo teninao tompo reo teninao to miteny amiko miteny amiko indro ao milanao mafiao verao Jesosy raha tsisy anao verao raha tsisy anao milanao mafiao tu verao raha tsy eo ianao 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 raha tsisy ianao raha lavitranao tompo verao raha tsy eo ianao raha vao tsy ao aminao zahay Jesosy de verao raha tsy eo ianao raha vao tsy feno ny teninao ao Jesosy verao raha tsy eo ianao raha vao enti ny saiko ao fa tsy manaky tarihinao verao raha tsy eo ianao rehefa tsy anao no mialoha rehefa tsy anao no miodidinay verao raha tsy eo ianao rehefa tsy anao no ao ampoko ao verao raha tsy eo ianao verao raha tsy eo ianao tô veritsika zany teny mafy mitsy verao raha tsy eo ianao Jesosy verao raha tsy eo ianao raha tsisy anao raha tsy eo ianao verao raha tsy eo ianao verao Jesosy raha tsisy anao verao raha tsy eo ianao verao Jesosy raha tsy eo ianao indro
glory an Jesosy indray ny fotsika androany. Mila fovonina tsara vao afaka mandray ny ten'Andriamanitra. Alleluia. Le etaeta anao ka lehibe ao anatintsika tsirairay avy. Very ratsy eo ianao. Very ratsy eo ianao. Very ratsy eo ianao. Tavy mafipenitehaka anao ho an'i Jesosy androany. Alleluia. Alléluia, alléluia. Daontsika hitehaka ho an'i Jesosy. Amen, amen. Teneny kely ny eo akaikinao hoe eo amin'ny fiainanao hoe misy zavatra izay nataon'i Jesosy, tsy vitan'izana izy fa Jesosy ny nanao azy. Dia anontanio izy hoe menatra ve ianao hoe hideran'i Jesosy? Fanairana kely fotsiny fa samy nisy zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika. Dia andaontsika ankalazan'i Jesosy amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona. Amen. Tsy fankalazana anaram-piangonana, tsy fankalazana olona, tsy antokom-pinoana, fa Jesosy le nanao azy no andeha omentsika voninahitra. Amen. Raha manaiky an'izany ianao dia manova amen mafy be aloha. Alleluia. Androany dia misy fijoroana vavolombelona anankiray mandroso tompoka azafady. Afaka tantarainao fohy ve inona le nataon'i Jesosy? Misaotra pasteur Sandratra. Efa 14 mihitsy eto. Dada tandremo lava be. Atao fohy mihitsy ny fijoroana vavolombelona. Eny tompoko, eny pasteur. Sotra le izy hatramin'izay nandresako an'i Jesosy. Dia le mandeha mitovy filazantsara no zavatra tiako be mihitsy. Na aiza any andafy, na any Afrika, na any Europa, lasa foana. Na erana Madagasikara mandeha foana. Ka nanana etaeta hoe andeha indray ho any Antsirabe. Ny olana nefany tao anatin'ny fotoanandro fahamainana dia izany tsy nisy dia ahoana. Dia za Jesosy izany te handeha nefa rehefa tsy tianao handeha tsy maninona fa tsy handeha. Le vola andrasana amin'ny herinandro ambony vao tonga nefa tokony afana mandeha. Dia ny zavatra niseho nisy tonga tao an-trano, olona tonga tao an-trano. Dia nanome an'le izy le vola tokony ho andehanana any. Halleluia. Dia lasa halleluia, voninahitra an'Andriamanitra. Foy ve pasteur? Daontsika te-hafa mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Tsangana ianao te-hafa mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Azo hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy daontsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny fotoanandroany ampatsiahivon'ny tompo fa tsy misy etaeta ao anatin'ny fonao ka sarotra loatra aminy. Le saoma le fafana raha nisy le vola dia afaka natao fa mifanojo amina vanim-potoana hoe tsy nisy mihitsy le fafana nefa le etaeta nyrehatra tao anaty. Dia niseho Andriamanitra nijery an'izay etaeta izay namaly an'izay etaeta izay. Amen. Mbola nisy toyan-kely ary teo fa noho ny amin'le pasteur zanany eo tao fohy fa nisy apahany kely sisany tsy ampy tamin'le izy kely fotsiny. Dia teo ampampiriman'akanjo dia nisy an'le namenoana an'le izy sisika tao. Ao fafantananao dia isaora Andriamanitra fa mahatoky izy izy le voalaza amin'ny Baiboly fa mandinika ny fo sy ny vo. Mahalala anao tsara izy mahalala tsara ny ao am-ponao izy mankasitrany fonao manontolo. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Renay ny vavolombelon'ny fiasanao ary miombona amin'ny zanakao izay. Misaotra ny amin'ireo teny salamy sy vavaka tononkira-panahy afaka ny arany ny ombona melohan'ny andrenesanay ny teny afatra sy toro-teny fampianarany fampiarezana avy aminao amin'ity takarivo ity. Misaotra fa mahatoky ianao Andriamanitra ianao. Marina tokoa fa ny vavaka dia natao hoenona
ny raison d'être an'le vavaka dia valimbavaka. Misaotra fa mampahery anay ianao amin'ity takarivo ity, fa hatramin'ny faran'izay kely sy bitika indrindra ny anatina ihany a dia omenao. Ary raha mety misy ara fahatsapany anatinay ohatry ny tsy ampy kely izy zany, dia ny andalana mbola hainao ataony mamenao an'izany a amin'ny fomba mahagaga. Le tapany voalohany ngezabe a hitany masona terina, le kely heverina fotriny tsy mahampy azy a na sisika ao ny anaty akanjo a. Andriamanitra ianao. Saotra betsaka androany hariva ndreto izay a mangetaheta teny avy aminao. Fantatra loatra fa raha vao miteny ianao a dia misy zavatra tsy maintsy mitranga. Ary zany ny etaetanay tonga eto izay miaraka amin'ny etaetan'ny fahamarinanao ary manateny izay a ovokisanao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Andao tsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy a. Teneno akaikinao a tonga soeto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao hoe a. Rehefa manatrika Andriamanitra hoe a dia manantena azy hoe a iresaka aminao hoe. Dia sokafo ny fo hoe a miomana ny anatinao any hoe a fa hiteny aminao Andriamanitra hoe a dia vity ty fivoriany ity hoe a dia nandrehan'Andriamanitra ianao hoe. Amen. Dao tsika hitehaka mafy tsara ho an'ny Tompo a maza ho toerana vetivety. Hoy ny bokin'i Isaia toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahaefatra hatramin'ny andininy fahadimy a anomboantsika azy. Esaïe 25 4 à 5. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Fa fiarovana mafy ho an'ny reraka ianao, eny fiarovana mafy ho amin'ny malahelo amin'ny fahoriana, fierena amin'ny ranonoram-baratra, fialokalofana amin'ny ainandro. Fa ny rivotry ny mahery dia tahaka ny ranonorana amin'ny fafy amely ny ampiantany, tahaka ny fanindresinao ny ainandro izay mamely ny tany karakaina no andresenao ny fitabataba ny firenena hafa. Eny tahaka ny amin'ny ainandro resin'ny aloky ny rahona matevina no andresena ny fanakoran'ny olon-doza be. Amen. Zay teny zay no meny tompo atsika ho fampidirana amin'ity an'ity a. Averiko vakina l'izy amin'ny teny frantsay amin'ny anaran'i Jesosy au nom de Jésus. Seigneur, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Amen. Feno Andriamanitra. Ninninona mety manjo anao dia Andriamanitra ny solution an'izay. Ninninona mety miatra eo amin'ny fiainanao, Jesosy no vahaolana ho anao. Ary amin'ity takarivo ity a averenao anatin'ny fonao a fa Jesosy a no ilainao. Amen. Zareo tsara ny fanoharana omena eto a. Amin'ny maivanin'Andriamanitra ohatra ny fahatsorany rahona mandresy ainandro a ny fandresena izay endriky ny fahasarotana eo anoloanao a sy eo amin'ny fiainanao. Nampiainan'Andriamanitra tany amin'ny désert ho an'ny zanak'Israely zany. Zay le andrahona isaky migaingaina amin'ny masoandro a dia mametraka andrahon'Andriamanitra dia tonga dia mety tsara le température na dia misy masoandro aza. Ary nasehon'Andriamanitra ny Isaia ampaminany zany tahaka an'izay vakintsika teo a hoe ohatr' izany ny fomba namaivanan'Andriamanitra ny adinao. Azarato ny tananao manao vavavaka Tompo ampio mba hahitanao a amin'izany fahatsorany fahaiza-manaonao zany. Azarato ny vavaka ao ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Ampio izay hanokatra ny masom-panahinay hahitanao eo amin'ny hery vaika ny falebiazan'ny voninahitra ao a nefa amin'ny fahatsorany rahona mandresy ainandro. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Anio manokana isika dia hiresaka momba ny tsodrano no manin'Andriamanitra ho an'izay mankatoa azy. Ny anaran'io tsodranon'Andriamanitra ho an'izay mankatoa azy io a dia Beraka. Betsaka nefa nyresahana momba an'izy io a
fa mbola iresaka ampany ao anatin'io a tsodrany pitahian'Andriamanitra mamaly izay mankatoa azy io a zasy ianao. Amen. Misy karazany mantsy a ny tsodrano. Misy ny tsodrano a mamaly ny olona araka ny finoany, ary marihana fa ny finoana dia tsy afaka mamaly foana na mety hoe tsy mbola matanjaka aza ny toepanahin'ilay olona. Zany hoe mety ho raraka izy eo amin'ny fijoroana fa matanjaka be ilay finoana. Dikan'izay tsy azo hamaritana ny tena fiarahana amin'Andriamanitra ny finoana, fa ny tena hamaritana ny fiarahana amin'Andriamanitra dia ny fijoroan'ilay olona ao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ozy izy ny Genesis 7:20 ny 9:20 manasanao nokatra baiboly amin'izay misy eo tananao. Zao voalaza ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hanomezan'Andriamanitra anao anie ny andony lanitra sy ny tsirony tany ary vary sy ranom-boaloboka betsaka. Eo tsika ny ainga. Ao anatin'io teny io a dia nametraka fahafenona teo am-bavan'ny Isaka Andriamanitra ho an'i Jakoba zanany. Io tsodrano io a dia mamaritra n'ilay voalazako hatramin'ny voalohany hoe tsodranon'Andriamanitra ho an'izay mankatoa azy. Misy élément vitsivitsy anatin'ilay izy: ando, tsiro, vary, ranom-boaloboka betsaka. Misy anankifiry zay? 5. Raha iamorana ho jerentsika androany fa melohany ijerevana n'izy le anankiray zay a dia anao rappel kely mba ho tafiditra tsara ao amin'ilay fahamarinana izay nomen'Andriamanitra antsika ny etahetantsika. Lohateny androany dia ny hoe ilay Beraka matsiro avy amin'Andriamanitra ho anao. Raha mba mahafinaritra anao zany lohateny zany dia mba asiotehaka mafy tsara ho an'ny tompo a. Inoko fa amin'ilay lamolika fanahinao mahainao an'izany. Amen. Misy zavatra matsiro avy amin'Andriamanitra ho anao asehony rehefa mankatoa azy ianao. Dia hoana pasteur raha tsy mankatoa azy a dia mijanona amin'ny ronono. Tsy mitovy mihitsy ny tsirony ronono sy ny saosy béchamel. Ny ronono a eo amin'ny zakan'ilay zaza. Ary raha-panandramanao saosy béchamel ilay zaza dia tena izy ratsy satria mbola tsy zakany a le tsiro matsiro. Mihaino tsara ve tsika? Raha omenao sakafo nahandro faran'izay niketrika ilay ankizy dia tsy voatery mbola ho takany hoe takany ahoana zany hoe tsiro kanina zany, satria mifanaraka amin'ny toe-batany sy ny zavatra fantany. Zay no mahatonga ny zaza miazakazaka any amina zavatra ohatrany hoe manaitra vetivety. Fa ny olon-dehibe no manam-paharetana afaka hiandry sakafo ketrehana amanora. Tsy marina ve zany? Rehefa misy invitation ohatra hoe misy fête familiale dia zareo anefa rehefa nona ny zaza dia maninona? Ameo mofo ireo zaza ireo maikako. Fa ny lehibe maharitra satria mahafantatra hoe ny zavatra miandry ao a tongotromby a sy tsaramaso maina. Nandrahoana tamin'ny kitay. Ary tena ela be mihitsy zany. Fa manam-paharetana ny olon-dehibe satria efa mahafantatra izy. Fa tsy hanampaharoa ny tsiron'izay plat zay rehefa manam-paharetana izy. Hitanao amin'izany? Misy toetra ao ambadik'ilay fahafahana misitraka le zavatra spesial. Io zavatra spesial io resahan'Andriamanitra amintsika mitetakarivo ity. Tena misy io. Fa miafina io a raha mbola tsy manapa-kevitra zasy ianao a ankatoa an'Andriamanitra. Melohany hidirantsika amin'ilay Beraka matsiro a dia hiresaka vetivetika amin'ilay Beraka élément vitsivitsy izay ndresahana teo a ankoatran'ilay hoe ny andony lanitra, fa iny a mbola tsy nazahoana révélation avy amin'ny tompo. Amen. Fa ho avy ny fotoana ho azitsika indray mivaly iny a dia ho avy etindray hiresaka amin'ny hoe ty le izy. Aloha tsorony ohatr'izay misy efa azo dia misy mbola tsy azo. Beraka resaka vary ny resahan'Andriamanitra
ino tsara izy teo a ny andony lanitra tsirony tany a vary ranom-boaloboka betsaka avy reny hoe ny andony lanitra tsirony tany vary ranom-boaloboka betsaka momba n'le vary a dia manaitra Andriamanitra fa alohan'ny isiany vary dia tsy maintsy misy tanimboly ary tsy maintsy misy tanana mamafy ary alohan'ny hamafazan'le tanana dia tsy maintsy miasa an'le tany aloha le tanana izany hoe misy asa tany asa famafazana asana fanadiovana sy fanesorana aidratsy asa fanongotana izay tsy nambolena araka ilay tenin' Jesosy hoe izay tsy namboleny raiky dia maninona ongotako izay vao tonga amin'ilay asa fanangonana sy fitehirizana araka ilay tsodrano hoe vary betsaka momba n'ilay divay indray dia mazava be fa manaitra Andriamanitra fa tsy tian'Andriamanitra ny hoe ionona fotsiny eo amin'ny voaloboka fa io voaloboka io mbola azo potserina tian'Andriamanitra ny hoe tsy ionona eo amin'ny citron fa io citron io mbola azo potserina ny oliva dia azo potserina dia mivoaka menaka izay natao hoe diluile n'oliva tsy haiko raha tsika amin'izay ve le zavatra tian'Andriamanitra hiaviana izany hoe misy arena be ao ambadika le tsodrano a mamaly ao amin'ny fankatoavanao an'Andriamanitra Solomona nampianatra amin'ny mpitory teny toko faharoa ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito dia samy tonga dia mandray ny anjara antsika fa rehefa nisaintsaina divay hosotrona izy dia namporisika sy nampaherin'ny tenany izy amorona tanimboly sy tanimboaloboka faran'izay goavana miaraka amina kamory zany kamory zany a bassin voaomana andemana ny tanimboly a sy ny zanak'azo ty Solomona ty zany tsy mieritreritra zavatra kely fa mieritreritra zavatra goavana zay karazana toe-tsaina zay le tian'Andriamanitra ho tonga ao anatin'ireo olona zay mankatoa azy io fahabetsahana amin'ny fambolena io a miantsaratsika vary sy voaloboka io fahabetsahana amin'ny fambolena io a dia hitondra fahabetsahana amin'ny lafo ny fiompiana ino io tsara vary sy ranom-boaloboka betsaka andresan'Andriamanitra fa rehefa tena betsaka ireo izy ny baiboly dia tonga ho azy ny biby fiompy dia ina ilay biby fiompy ny biby fiompy tamin'izany dia karazana petrabola satria tsy mbola nisy banky tamin'izany izany hoe karazana ohatrany hoe ao no apetraka ilay vola dia ilay izy tsy hoe asiana paosy ilay omby dia atao ilay vola fa ilay omby no solon'ilay vola azontsika hoe ireo biby fiompy ireo dia lasa fitaovana nanamorana an'ilay fambolena toy ny briky manodina fatsakana omby mitarika sarety sy angady tariana iasana tany na mitondra na mitarika charrette izy na mitarika charrue dia misy fiatraikany amin'ilay fambolena resaka teo na ireo biby fiompy ireo lasa fitaovana hitondrana ny vokatra toy ny rameva apondra na briky izany hoe le olona namboly lasa olona ny naninona ny ompy tafito anatin'ilay resahana teo hoe vary sy divay ary farany alohan'ny hidirantsika amin'ilay hoe beraka matsiro a dia le beraka betsaka dikan'ilay hoe beraka betsaka dia mitobaka tsodrano mitondra fahabetsahana io fahabetsahana io a dia miainga eo amin'izay kely vokarinao a dia no le tsodrano dia lasa en abondance le izy raha fitinina vetivety izay fanomboana na fampidirana izay dia zao mila mamokatra ianao dia ampitomboan'le beraka avy hoe le kely eo an-tananao ataovadreo raha maheno tsara aloha tsika reny tanina mitsangana ireny a ahitany ity a fahamarinany ity satria mahita fa hainao io mpankatoan'Andriamanitra anampy ny fahatanjahany safidinao ny fampahirezana androany ariva atonga anao hiteny hoe tena intéressant le mankatoan'Andriamanitra tena aleo misinveste amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra le izy tsy any amin'ilay hoe sitra ny ahay mba fa na tsy manantena an'izay renao ka mankatoa an'Andriamanitra dia ampahafantaran'Andriamanitra fa reto ny zavatra tsy maintsy hitranga sy miandry ianao fa tsy maintsy resantsika izany a mba ahafahanao a mampiasa ny fisaintsainanao a andresy ny ao anatinao andresy ny nofinao mba ahafahanao mampandresy ny sitrapon'Andriamanitra fa faly Andriamanitra raha tonga mpankatoa azy a zasa ianao a ary mpankatoa tsy misy fepetra le betsaka tia le hoe beraka betsaka ity dia tsy ho anao rery fa natao amin'ny maro dikan'izay natao ho zaraina
fanoarina nresaka tamin'ny larbi dia zao raha ianao rery no anateran'Andriamanitra omby eraky ny camion semi remorque anankitelo firy mianaka nareo an-trano fa tsy ho laninao zany zay sary zay le fahabetsahana ataon'Andriamanitra mitobaka eo amin'ny fiainan'izay mpankatoa azy satria hitan'Andriamanitra mialoha fa olona manokatra ny fonao ianao afaka hevitra ny hafa sy hizaran'i Jesosy tsara eny an-tananao. Io betsaka io zany dia betsaka natao hozaraina. Avy ireny hoe betsaka natao hozaraina hoe. Zay no mahatonga nyity Beraka resantsika ity dia ho an'ny rehetra fa napetraka Andriamanitra ao anatina olona anankiray isaky ny génération. Manaraka tsara amin'izay antsika dia hiditra amin'ilay votoatana. Ty Beraka ty dia napetraka Andriamanitra ao anatina olona anankiray isaky ny génération. Tamin'ny génération ny Adama sy Eva, satria ny olona rehetra tamin'ny andro Adama sy Eva dia i Adama sy Eva dia tao amin'ny Adama. Very le izy satria naninona nanoty Adama sy Eva. Nanana fanirian'Andriamanitra hamerina n'io zavatra tsara be io. Zay tsy no heveriny Adama sy Eva hoe ho votsotra. Hitanareo ny devoly rehefa hamandrika ny olona anankiray amin'ny fakapanahy dia manokatra ny sain'ilay olona eo amin'ilay fahafinaretana vetivety fa manakona mason'ilay olona amin'ilay zavatra tsara tarehy be very. Ny asan'ny fanamasina rehefa tonga hampaherenao dia manaitra anao Andriamanitra hoe tandremo fa raha vao atsofoka anaty voay ny tanana very ny tananao. Dia mety teny hoe tanana raisy dia maninona? Ie, fa rehefa mifandraisana rapizy fotsiny dia efa sahirana ianao. Satria mifandraisana mofo minilany azonareo ve izy misy dégâts raso ane vetivety ny devoly mamandrika ny olona amin'ny fahotana tsy ahita fa tsy le plaisir éphémère le vetivety fotsiny fa tsy misokatra mihitsy hoe inona ny loza ao ambadiky le fidirana ao amin'le fakapanahy. Adiny daholo ny hoe tambony io tafafatesana zay manota dia maty, misy olona voaratra raha vao manota ianao, misy olona victime raha vao manota ianao, ianao koa victime maniotanao. Fa fa ny devoly daholo zany dia apprécien'ilay olona anaonao foana. Vita avy eo ilay fahotana tonga mivokatra na nenina na nenina na nenina. Ary tsy vitan'izay fa ampiny devoly bonus fandatsana. Tenjery Andriamanitra misy olona ve afaka hamerenana an'io Beraka io isaky ny génération. Tenjerenao Andriamanitra saiki nety fa ny olana vao tafavoakonao tonga dia nisotro divay. Le tokony hoe vary sy ranom-boaloboka betsaka lasa nataony divay mamamy betsaka. Toy izy Andriamanitra hoe tsy mety raha omena an'ity rangahy ity dia mbola tsy narefan'Andriamanitra. Fa i Abrahama no hitan'Andriamanitra hoe ty lehilahy ty tena manana fo vonona ny ankatoa. Dia naverin'Andriamanitra tao amin'ny Abrahama le tsodranom-pahabetsahana ho an'izay mpankatoa azy. Taovatra maheno tsara aloha ianao sady maharaka tsara. Teo amin'ny Abrahama nafindrany tamin'ny Isaka fa tsy Ismaël na ny zanaka mety hoe niterahany Abrahama tamin'ny vehivavy hafa. Avy teo amin'ny Isaka indray nafindra tany amin'ny Jakoba fa very izy teo amin'ny Esau satria Esau mihitsy nanamaivana an'ilay izy tamin'ny fividianana an'ilay vary sy le lentille zay nampanoana azy nanamavoiny hoe zay fizokiana koa ka atao inona dia teo ny vita ny transaction dia lasa ny Jakoba ilay izy. Teo amin'ny Jakoba indray niteraka 12 mirahalahy izy sy vavikely anankiray. Izy amin'ireo no tsy maintsy epitany le Beraka. Manahirana zany satria ny zavatra avy amin'Andriamanitra tsy demokratika fa tonga dia milatsaka avy any amin'Andriamanitra, tsy idirany hoe maronisa fa idirany hoe feo an'Andriamanitra. Dia tao anatin'ny fisalasalany Jakoba no tonga ny jorovavolombelona i Josepha hoe nanofy dia inona ny nofiny lahy? Nanofy hoe nisy vary be dia be. Tonga dia nitily Jakoba hoe an'le izy. Zany hoe tsy Jakoba no misafidy hametrahana an'le izy fa le Andriamanitra te hamerina an'le izy eo amin'ny zanak'olombelona mihitsy no mahita hoe izy zany mpankatoa amin'ny samy izy 12 mirahalahy dia ino no men'Andriamanitra an'le izy. Tao amin'ny Josefa le izy dia niepita
rehefa tonga tamin'ny alalan'ny taranaka Davida amin'izay Jesosy a boky ny Galatiana manambara fa ny efara tao amin'ny Kristy amin'izay a le Beraka nanomboka teo amin'izay tsy nampitainy le izy enoy amin'izay nanomboka teo tsy nampitaina tamin'olo-kafa le izy fa noazonina ao amin'ny Kristy tsika senao zany tsy hoe manana Beraka tsy zay fa tsika senao manana ny Kristy sy tehaka mafy tsara ho an' Jesosy ao amin'ny Kristy napetraka Andriamanitra amin'izay io fitahiana hitondra avy any amin'ny andon'ny lanitra ny tsirony tany a vary betsaka ranom-boaloboka betsaka zavatra be deaibe ao amin'ny Kristy ka ny zavatra ilainao andro any ariva tsy le fitahim-pahabetsahana fa Kristy satria nininy ny trango eo ka analanao amin'ny Kristy dia fo mafy ianao satria ao amin'ny Kristy le izy ny napetrany ary ao amin'ny Kristy le izy no isitrahana ary miaraka amin'ny Kristy le izy no ivelomana ary rehefa tapitra ty tany ty isitrahana n'io zavatra be deaibe tsara tare be deaibe io a dia tsy maintsy mifaro amin'ny Kristy ianao amen ohatry ny ahoana ary zany le Beraka matsiro zay voalaza eto a tsirony tany amin'ny dika teny fototra io hoe tsirony io dia hoe atavezana zava matavy satria marihana ho an'izay mpikaroka sy mpandinika ho amin'ny mpanao sakafo sy ny mianatra an'izany ny tena tsirokanina dia ao amin'ny lipida ao amin'ny menaka dia zay mahatonga ny sakafo a tsy hita fa matsiro io ny raha voasiana menaka raha voahena menaka dia renao hoe alleloia mazava ve eto Andriamanitra mampanantena fa rehefa mankatoa an'Andriamanitra ianao dia misy karazana atavezana sy tsirom-piainana miandry ianao a ao amin'ny Kristy aiza le izy miandry tsy anara-piangonana le izy ka hoe any ianao no ahitan'le tsirony fa ao amin'ny Kristy le izy saison le izy hoe zao vanim-potoanany tsy vanim-potoana le izy fa ao amin'ny Kristy ary raha misokatra ny ao anatinao dia disponible 24 heures sur 24 7 jours sur 7 io zavatra napetraka Andriamanitra io a ary io zavatra napetraka ao amin'ny Kristy io tsy ho an'ny Kristy loatra fa ho amin'ny fiangonana dikan'izay manan-javatra sarobidy ny fiangonana ao amin'ny Kristy aza miala amin'ny Kristy amen io le hoe atavezana matavy matsiro ianao zany fiteniko zany reno anatin'ny lelanao matsiro matavy ny tsara indrindra manana an'izany ho anao Andriamanitra asitehaka mafy tsara ho an-tompo asitehaka tsara aloha manana an'izany ho atsika tsiraray avy Andriamanitra iverina amin'ilay fanoharana teo a fa ny sakafo tena matsiro a tsy le karakaraina vetivety fa le ela na andro dikan'le hoe ela égal mitaky toetra faretana na amin'ny teny frantsay hoe ka tsy ampy ny science mila zay mahatonga an'Andriamanitra mampianatra anao anapaharetana satria isaky ny tsy resinao ny tsy faharetana dia miraha-te zavatra matsiro ianao mahita fa manomboka androany ariva tsy raha te ny zavatra matsiro avy amin'Andriamanitra ianao satria ankatoa ianao dia anam-paharetana le izy tsy hoe vao mankatoa to dia mihinana fa mankatolo dia manam-paharetana inona ohatra le fankatoavana miteny Andriamanitra hoe voasony ovy dia mamofy ianao dia mila manam-paharetana fa tsy hoe hoaniko ny otiny enio aloha ny directive dia deo dia mitetika hoaniko ny tetika hitanao zay le maika afanao ny rano sotroko le rano maindray ny lela ary tsay ny ovy afaka andramako amin'izay hitanao le impatient na impatiente mila mianatra ianao manam-paharetana mila mianatra ianao manam-paharetana aza sina aza vela ho ampahorian'ny fotoana ny finiavana tsara ao anatinao ankatohan'Andriamanitra matoa izy maniraka fantany resety arao fotsiny
inona fiatraikan'izay arany ao anatin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Voalohany matoa Andriamanitra hanome anao zava-matavy, matoa Andriamanitra manome anao zava-matsiro, matoa Andriamanitra manome anao zavatra tsara na ny tsara indrindra, dia ny tena marina tian'Andriamanitra ho hita ireny eo amin'ny alitara. Dia hitanao amin'izay, raha voakarazana olona zany tsy dia matsiaro alitara, dia tsy ahita an'ilay tena tsara indrindra izy, satria amin'Andriamanitra tia no tsapanao. Fa raha misy ny tsara indrindra ho tonga eo amin'ny fiainanao dia tokony ho vitanao ny mbola mametraka an'izay eo ambanin'izy nanome an'ilay tsara indrindra. Satria ny zavatra omeny zavatra, fa Andriamanitra tsy zavatra, fa izy ny tsara sady mpanao ny tsara, ary mahatonga an'ilay zavatra nomeny ianao satria izy mihitsy ny tsara. Dikan'izay aza atakalo an'ilay zavatra nomeny Andriamanitra. Ahoana ny porofon'izay? Vao nomeny ilay izy dia mbola misy hanomezanao azy indray. Fa ahoana ary anao miteny an'izay? Ny antony hozy izy ny Genesis 4:1-4 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nitondrany Abela kosa ny volo ho teraky nondriny dia izay matakisa, izay matavy. Ary Jehova nankasitraka ny Abela mba mifanatitra izay nataony. Io ary le izy kandida tsara Abela amerenina an'ilay Beraka fa tsy ampy. Jereo tsara fa ny fanatitra nataony Abela volo teraka, fa tsy hoe tamin'izy voateraka. Ao ve? Teraka le ondry dia ny karakarainy, ny kolokoloany, kojakotsainy, nataveziny. Ary rehefa natavitavy tsara dia naveriny teo amin'ny alitara. Misy taontsika mieritreritra hoe afaka mandeha tsisy Andriamanitra, na inko mety alaim-panahy isaina hoe efa be izay niarahana tamin'ny tompo izay mba eto fa mandeha rery kosa eto hoe foanao anatin'ny programa ny sainao zany. Tsy hisy segondra ray ka tokony hisarahanao amin'Andriamanitra. Ny mahasoanao mifikitra aminy hatramin'ny segondra farany izay kely sy bidiky indrindra hatrany amin'ny segondra farany indrindra eto ambony tany fivahinianana. Ny fanatitra nentiny Abela izay nankasitran'Andriamanitra dia voalaza fa tsy hoe izay voatsirambony tanany, tsy izay voatsirambony tanany, fa le nanokanany fotoana sady no ataveziny mbola nampitombony tsara mihitsiny nofo sy ny taviny sy ny volony ary ny taolana nahazoaina tsara mihitsiny. Teo amin'izay zany hoe fanatitra ny fantohana na sy ny fifantohana no manina zay vao lasa fanatitra matavy sy matsiro, omeko anarina hoe lasa fanatitra Beraka netiny teo amin'ny alitara. Baiboly dia milaza fa nankasitraka Andriamanitra. Ny mahafaly an'Andriamanitra, ianao le mikonokonona kely manomana ny zavatra ho anazy. Ianao le tonga dia misaina hoe wow, ny ampahany amin'ity to dia omeko an'Andriamanitra. Mbola tsy miteny hoe izy rehetra zany iny ianao sy ny tompo manokana, fa le tantaraiko eto le hoe wow, ity tsy tonga dia hohaniko daholo. Misy ampahany amin'ity ny tsara indrindra ho averiko amin'Andriamanitra, satria mendrika averina aminy le izy satria avy aminy le izy. Azontsika ve? Samuel voalohany 5:20 naran'i Jesosy. Aroa Samuel, sitraky Jehova moa mifanatitra dorona sy mifanatitra hafalatsa-dra mihoatra noho ny miaino feon'i Jehova. Tonga amin'izay mpaminany nananatra. Ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra se, ary ny miaino ny tsara noho ny sabora noho ny lahy. Hitantsika zany na tonga le fankasitrana teo amin'ny Abela. Marina fa natavy ny fanatitra nataony, fa indrindra hozy Samuela 400 taona taty aoriana niaino an'i Jehova i Abela. Zavatra anankiroa izay azontsika tsoahana. Tahaka ny karazan'olona inona na karazan'olona iza ny mahatonga an'Andriamanitra motsotra ny tsodranona tsirom-piainana io, le karazan'olona miaino an'Andriamanitra sy manomana ny tsara indrindra mba ho averina eo amin'ny alitara ho voninahitr'Andriamanitra. Tsangano ny tanan'izay maheno hoe tenenina akikinao, afaka hoenao ve izay olona izay hoe manapa-hevitra ny aino an'Andriamanitra hoe dia manomana tsara hoe avy amin'izay omen'Andriamanitra hoe
mba ho averinao eo aminy hoe a eo amin'ny alitara. Andriamanitra miteny no henony Abela dia nanaovany tsara indrindra dia nankasitran'Andriamanitra izy. Faharoa, ny zavatra matsiro na ny zavatra matavy na ny zavatra faran'izay tsara indrindra nomen'Andriamanitra dia natao ho zaraina. Nehemia 9:10 minaran'i Jesosy, mandehana haniny matavy sotroiny mamy dia ajantsika eo matetika aleloia misy toeny, ary mba anatero anjara zay tsy manan-javatra voavoatra fa masina mantompontsika ity andro ity. Koa aza malahelo nareo rehefa avy manatitra sy manome ho an'ny hafa, zay ny tianteneniny, fa ny fifaliana avy amin'i Jehovah ny fiarovana mafia ho anareo. Genesis 45:18 ozy Josefa amin'ny anaran'i Jesosy, ary alao ny rainareo sy ny ankonanareo ka mankanesa ty amiko, ary dia omeko anareo ny tsara eto amin'ny tany Egipta, ka hinana ny matavy eto amin'ny tany ianareo. Le tsara natao ho zaraina. Tenenino akaikinao, le zavatra tsara resahan'Andriamanitra io hoe a omen'Andriamanitra anao io hoe a rehefa ao amin'ny Kristy ianao hoe a ka misaina ny izara hoe, avy ireny farany misaina ny izara hoe. Amen. Ny fahabetsahana sy le fahatsarana, le tsiron'le zavatra omen'Andriamanitra zany dia natao ho zaraina. Confirmation fa tao amin'ny Josefa le Beraka avy tao amin'ny Jakoba, satria ny tao am-pony rehefa lasa prime ministre izy ka laza izy ny tompon'ny Egipta ary tompon'ny vary rehetra tao Egipta, dia ny zavatra tao am-pony dia zao hifampizarany tsara sy ny matavy miaraka amin'ny fianakaviany. Izy ireo fianakaviany ireo, ny dadany sy ireo rahalahiny izay nanary azy sy nafoy azy, ary ny teny taminy hoe demi-frère. Fa tiany be ireo dia nikarakarainy zavatra tsara be, dia ozy izy hoe zay tsara iainako dia ho anareo koa. Amen. Fa ny Benjamina nataony oatra kely, zany hoe nisy kely ihany zany nahitana hoe ny angarany kely Benjamina. Fa mino fa efa afaka izay toetra izay tao amin'ny Genesis 51. Alléluia. Fa déjà le zavatra vitan'i Josefa dia efa ngeza be, na teo mason'le rahalahy nanary azy, fa indrindra teo imason'Andriamanitra, ary eo imasontsika tokony hanaitranao zany toetra mahafinaritra an'Andriamanitra zany hoe rehefa nisy tsara nitranga teo amin'ny fiainany dia ny tao anatin'ny fony dia nizaran'izay. Raha renao fa tsara tamin'ny fiainanao Andriamanitra, ndao hizaran'izay fahatsaran'izay any amin'izay mbola tsy naheno. Zay no antony fitoriana filazantsara ho amin'ny mpanota sy ny very na ny verin-dalana. Amen. Io beraka tsirony io beraka matsiro sy matavy io dia mety be amin'ny karazana toetra tahaka an'izay nananan'i Josefa. Vonona ny anomeny tsara indrindra na dia ho an'ireo rahalahy nanohatra azy. Ainao ve nahatonga ny Josefa naharitra tamin'ilay famiyany? Ity misy zavatra mahafinaritra be. Fantatrao ve nahatonga ny Josefa nanam-paharetana be tamin'ireo rahalahandreo na dia nanana toetra be ireo rahalahandreo? Zao ny valiny. Nomen'Andriamanitra nofy Josefa, ary le nofy tsy izy reriny tao amin'le nofy fa izy sy ny ankonany. Dikan'izay ny fiafaran'ny zavatra rehetra izay ho ampandalovon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'i Josefa dia tsy maintsy efara hifanaraka amin'le nofy misy ny famille au grand complet arak'le nipitsehan'Andriamanitra tany am-boalohany. Dia rehefa mijery le fianakaviana sy le rahalahy nanondrana izy dia ny zavatra hitany le nofy efa miaraka misitraka. Mahino tsara ve tsika? Tandindon'i Jesosy ihany koa tantaran'i Josefa teto, satria isika zanak'olombelona izay rahalahiny, satria tonga nofy tonga olombelona izy dia niodina taminy, nefa araka ny nofy efa azon'i Jesosy dia tsy maintsy hiaraka amintsika any amin'ny farany, sady ho tsara fiafara miaraka aminy.
ianao koa afaka mandray an'izany fa zay manodidina anao mety mbola tsy manana an' Jesosy manana sary tsara ohatry ny nananan'i Josefa fa hiaraka any amin'ny mandrakizay nareo asy tehaka tsara ao an'Andriamanitra hiaraka any amin'ny mandrakizay nareo raha tena hitanao zay dia anampaharetana ianao amin'izay zavatra mitranga manomboka eto ambara-patonga amin'ny fiovan'ireo olona ireo anisana tonga ny Josefa tena hoe zay nidona ny tranga sy nyseho teo dia ozy izy Josefa tsy ahoaka izany Andriamanitra efa namereva nameloha fa ho tafaraka izay mirahalahy be dia be amen sokafo ny vision anao ahita fa mety misy antony fanoheran'ilay manodidina anao aza diabolizena ny manodidina anao aza aingana amin'ny teny ireo koa tena azy ny devoly mihitsiny aza to dia aingana amin'ny teny en'izay misy fotoana ane mahatonga ny olona vexe ne tsy hoe devoly fa le olona mora vexe caractère dikan'izay raha ianao manatrika teo ary misy fotoana mba vexe mety possible tratran'izay koa ny olona fa ny ambadika any fa ny anjaranao dia zao mandeha mivavaka tompo aiza ho aiza anatin'izay sao dia misy anjara tokony ho raisiko fa tsy hoe reny koa dia tena tsy voatery manana fanantenana amin'ny manodidina anao manana faharetana amin'ny manodidina anao tokony hampirisika anao anampaharetana bebe koa avoay moa le fahatsara-panahy ianao moa tsara fanahy ho tanteraka tokoa ane zany tena ohatran'ny mampahery zany andraso aloha ianao moa le tsara fanahy marina zany amen le beraka matsiro sy matavy zany dia ho an'ireo karazana olona miaina ny fahatsara-panahy voazatoetra tia mizara enina dia ho an'ireo izay nijoro fahavalo nanilika sy nafoy kanefa efa niova dia mahavariana fa tsy nisy valifaty amen manomboka androany hariva aza mijery ireny filma sens du vengeance ireny intsony Andriamanitra mampianatra anao tsy hamaly faty mialeta ianao mijery telenovela la vengeance de la duchesse dia eto zany Andriamanitra efa miborosy ianao mba tsy hamaly faty raha riva ianao mijery tele momba ny valifaty dia zay farany eo no marina aminao dia aza vela ho lany ivy le mpanompo kelon'ny tompo izay nitory tamin'ity takarivo ity ajanony le filma sanatria fa maninona ny sanatria piana fotsiny kefa nandoavana abonnement hainy tompo manonotra an'izany re alleloia tadio tsara fa rehefa tena hiasa io Andriamanitra ataony délestage io anatin'le mifitika hatramin'ny fito sasany tsy azo kotobokota-baisina fa eo le série mandeha ary le rariva mihitsy le suspense hoe hiaraka sa tsy hiaraka ihany Justin Brigitte eo mihitsy amaly faty ve ihany eo mihitsy fo manomboka le générique amin'ny fito délestage ny tompo amin'izay tonga dia maheno feo ianao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatra sy mavesatretana fa zahanao ny mianareo fitsarana alefasyny groupe fa mandeha ny émission karaka izy anampy ianao Andriamanitra afaka ianao aminaran'i Jesosy afaka ianao amin'ny zavatra be dibe manelingelina ny sitrapon'Andriamanitra tso tanteraka eo amin'ny fiainanao raiso fahavalo zay rehetra tranga seho manakana ny sitrapon'Andriamanitra tso tanteraka mora foana sy flozy eo amin'ny fiainanao tandremo ny zavatra jerenao tandremo ny zavatra henonao tandremo mikresadresaka ataonao ao amin'Andriamanitra tsika mahomby ao amin'Andriamanitra tsika mivelona ao amin'Andriamanitra tsika eto ambony tany ary rehefa miala etontsika ao amin'Andriamanitra sy teka mafitsara ao amin'Andriamanitra zany tokoa arany milaza eto amin'ny baiboly ny fahatsara-panahy voazatoetra zany hoe tsara fanahy maraina tomona indray ny atoandro tsara fanahy pondray ny ariva tsara fanahy ny alina mbola tsara fanahy foana ny alina be amin'ny minuit mi mbola tsara fanahy voazatoetra izy zay ka le voazatoetra c'est dans le temps j'ai compris c'est dans le temps les zavatra zany hoe tsy androany antsika ny tena amen tsara fanahy to dia mamela rapitso loatra izay ihany mamela
donc ianao tsy reraka hoe mamela ny antiako mamela foana faly mbola afaka mamela eloka. Amen. Ahoana moa no amantarina fa champion du monde ny famelan-keloko ianao? Raha tsy testena nefa misy an'izay ao anatinao, tena kikinao tsy zavatra foronina le izy hoe fa vao nandray an' Jesosy ianao dia misy an'izay ao anatinao fa mila avoaka anao. Amen. Tia manome ampifaliana, tsy malahelo rehefa avy manome. Korintianina 2:7-7 dia manambara fa ny mpanome ampifaliana ny tian'Andriamanitra. Mifandray tanteraka le Andriamanitra ny Korintianina ihany, ny Andriamanitra nampanoratra ny Nehemia hoe ho an'ny matavy dia andatery izay tsy manana. Izany hoe sady mihinana ianao no manatitra, sady misitraka ianao no mizara. Zay le programan'Andriamanitra mamotsitra n'le fahatsarana sy le hoe misy zavatra matsiro sy matavy eo amin'ny Kristy ho antsika tsiraray avy. Ny zavatra avy amin'Andriamanitra tsapanao fa voarainao avy amin'Andriamanitra no azonao zaraina ka voarain'Andriamanitra. Veriko ny zavatra tsapanao fa voarainao avy amin'Andriamanitra averinao zaraina no mikonty amin'Andriamanitra. Raha io zany ianao tena matsapa tena be hoe tena avy aminao be mihitsy le izy, dia jerijeren'Andriamanitra fotsiny izy zany dia tena avy aminao rery io zany. Dia ahoana ry zanako ny Deutéronomie 8:18 hoe fa tsarovy Jehovah Andriamanitra izay nanomenao hery avory arena, sa hery avy izy io? Lasa ohatran'ny hoe mampatsiaro Andriamanitra hoe fa hery avy aiza nafanao anao an'ilay izy. Mety tenenao hoe ka le izy ne za mihitsy ny asa asa avy aiza? Asa avy amin'ny diplômako, fa le diplôma avy aiza? Ny diplôma za nianatrako, fa ianao nianatra izy nafanao nianatra. Dadanay sy mamanay nanam-bola, fa iza nanome vola ny dadanao sy mamanao? Tanao misy source ao ambadika eo fa aza mody faniny eo misy Andriamanitra izay nitsimbona anao. Fony ianao mbola tsy tao aminy efa nijereny hoe manana programme ho an'ity zanako ty ho avy ny fotoana ndray azoma arivo izay vendredi magnifique ho avy izy entoroteny mandreto ny adiny roa. Tsy mampino izy androany io ve ianao an'izany fa amin'ny 2022 izy ataoko amin'ny trampokony lalakely. Efa mijery Andriamanitra nahita anao tamin'izany, mahita anao androany. Ary zay mahatonga n'Andriamanitra tsy kivy mijery anao androany satria efa mahita anao rapitsa. Da tsy kisaina hoe 4 taona lasa ianao tsy nisaina an'izay hivavaka hoe entoroteny pasteur tao 10 minitra tsy mihoatra aty karatsinina ke lava be mampamona aminay na mbola zay ianao taloha. Dia nisy fotoana anankiray amin'izay zareo mifahasoavana hay tapitra sady anga ny zavatra novain'i Jesosy tao anatinao. Ianao tsy tia Baiboly, lasa tia Baiboly. Ianao menatra iteny hoe tahiny Jesosy, tahiny Tompo. So dia manaitra an'ilay olona, manaitra an'ilay olona ahoana? Fiza ilay tompo inoana aloha e? Dikiny tompo anie Seigneur e? So dia Seigneur des Anneaux na Seigneur de Janot? Iza le izy e? Aza atao an'izany izy nge zanak'olona sa zanaka. Iza le zanak'olona zanak'Andriamanitra? Izy le Mesis, iza ny anarany e? Emmanuel, iza ny tena anarany fa izy any amin'ny avy indrindra izy sady herin'Andriamanitra iza? Jesosy ny anarany. Tamin'izany rehefa hitan'Andriamanitra hoe ovaiko io fa zanako, dia novainy ianao. Mety mbola tsy parfait ianao androany fa androany indray fa mahita anao izy afaka fotoana fohy tsy kizitina intsony io. Tony ohatr'izao i Gabriel ho hitanao io izy io dia misy mijery zao izy ary tondro paster io tsy kizitina intsony io zao afaka fotoana fohy fotsiny. Efa eny an-dalana efa ho resy le izy, efa ho resy le izy. Iana indray io ho resy ny le raha tsy saina kely tena efa kely sy efa mijery an'le Joseph efa tena efa ambany be efa tena
tena efa hoe efa afaka io e efa mahita Andriamanitra hoe tafy ianao e ty olona mpandaingy ty tena efa niena efa anankiray sisa ny laingirisaka isan'andro efa niena be fa fanantenan'Andriamanitra mba ho afaka androany alina ianao satria ny devolo ny ray ny laingy amantsy dikan'izay raha miteny zany hoe zay zanak'Andriamanitra tsy afaka manangana ianao zato an'izany pastera fa za zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta Jesosy no velona avy any Nazareta fa ianao Besareta ozy izy Jesosy tandremo ozy izy fa ny devolo ray ny laingy averiko le fanoharana teo raha miteny zany tafivoriana hoe atsangan'ny tananao maha zanak'Andriamanitra anao tsy afaka manangana ianao raha mbola mpandainga ka raha mpandainga ianao manatrika eto verena eo amin'i Jesosy a mpandainga dia mba manao mampalahelo koa fa tsy hoe halleloia mpandainga tonga ibebaka tomba afaka mamela avenao vao ohatran'ny mandeha be zany fotoana zany inona tokony ataoko to dia avela zao ahoana raha ny Jesosy afaka to dia manadio dia vita ve sa ahoana fandehany mba manao mampalahelo rehefa mifona sy mibebaka tompo ao ty faharatsiko manato mba ohatr' zany e saintsainy paster njiva mitarika fiankofany no tompo mpandainga te iova zany zao manetra an'Andriamanitra hoe ay te iova tsy anao intsony dia zany zao mahaliana an'Andriamanitra hoe wow sady nanenina hony izy a ny tsy amerina intsony dia mijery ianao Andriamanitra tena teo afaka ve ianao dia ianao mpoto fa tsy hoe mamela sa tsy mamela va mandeha be le fotoana tsy mpanjaka izy tompoko ary Andriamanitra izy tsy voatery hamaliko izy na hitendra hoe fona amin'ny tsy voatery hamaly izy fa nefa izy afaka mandray anao amin'ity takarivo ity satria miverina ianao ny zava-dehibe tsy le hoe tompo ianona nandaingako te ianona dia izy Andriamanitra aza tany sainako rehefa fantatro fa inona le anatin'ny fonao zao leo be leo ahoana tsy mahazo aina rehefa avy mandainga il y a de l'espoir misy fanantenana zany fa izy tsaiko lasalasa fotsiny koa fa tsaiko mandaindainga kely zany koa ve dia inona masary no maratsy be an'izao nareo koa dia ty makany an-dandro ty dia sarotona mihitsy tena il y a le désespoir zany a satria misy conscience maty ao zany matoa tsy mahatsapa-tena tsony anaty le fahadisoana fa raha mbola manatrika eto anao mbola mahatsapa hoe tena nanenina koa ary any teren'le situation iny dia tafajabaka nefa mba te hijoro ihany fa tsy ampy le tanjaka le safidy izay ny ilana fanatonana fiombonana amin'Andriamanitra fahafantarana an'Andriamanitra hoe iza marina tokoa moa Jesosy ary mino fa manampy ianao ny fisiany teny be dehibe omen'Andriamanitra antsika miaraka amen na matavy sy matsiro dia natao averina eo amin'ny alitara nefa faharoa ny matavy sy matsiro sy ny tsara indrindra omen'Andriamanitra dia natao hozaraina tena akaikinao natao averina eo amin'ny alitara hoe dia natao hozaraina hoe ny fahatelo ny matsiro sy ny matavy dia natao ho an'izay miova Isaia 5:20 ka hatramin'ny 9 zao mivaky ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah Tompo-maro dia hanao fanasana ho amin'ny firenena rehetra eto amin'ity tendrombohitra ity dia fanasana amin'ny zavatra matavy fanasana amin'ny divay efa niotrika ela zavatra matavy betsoka henoko sady ny tsiro letsoka vao miteny Andriamanitra hoe betsoka zany hoe mifangaro zany rehefa makany amin'ny mpivarikeny ianao sady misy taolana misy tsoka misy tava Andriamanitra eto miteny tena akaikinao misy taona mila mihinana tsoka ianao hoe afanam-poko zay zavatra matavy betsoka divay efa niotrika ela sady voadio tsara 7 ary ho foanana eto amin'ity tendrombohitra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay arakotra ny firenena rehetra misy voalina miala 9 ho foanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafa tondromaso ny olony eny amin'ny tany rehetra fa Jehovah no efa niteny Andriamanitra dia manome an'ity beraka matsiro na beraka matavy ity
ho an'izay manaiky ny hanafoana ny fahafatesana mifanaraka amin'ilay programan'Andriamanitra nanafoana ny fahafatesana. Ahoana paster no afaka manafoana ny fahafatesana? Romanina toko 7:2 raisy hoe teo zisy Paoly mianaran'ny tompo Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nahafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Ny fahafatesana tsy manderery. Ny fahafatesana dia miara-dalana amin'ny fahotana. Romanina toko 9:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ny beraka matsiro na ny beraka matavy dia noman'Andriamanitra ho an'izay mahavita mandray andraikitra, mampiasa safidy sy fanapa-kevitra tsara, tsy hamelan'ny probleman'ny ota azo aina intsony eo amin'ny fiainany. Le problema naotany eny tao edeny konde isika hanome safidy tsara mba hamanjy problema naota eo amintsika zay efa nivany Jesosy ka hoy ao aminao amin'ity takarivo ity hoe aza sasa manota intsony. Misy zavatra tsara be miandry anao ao ambadika kely ao. Ny olona manafoana fahotana no manafoana fahafatesana, ary ho an'izay olona izay le beraka matsiro sy matavy. Hitantsika araka ny voalazan'i Paoly fa misy lalàna mampifamatotra amin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Ary ny boky Ezekila dia manambara fa ny fanahy manota no maty. Zay nandray an'i Jesosy ka miny manota na mitoetra eo amin'ny ota na tsy taitra manota dia mandray an'i Jesosy izy fa maty. Le sarina sy le salobona voalaza fa esoriny iny le mahatonga ny olona tafajoboka manota foana. Vao mitranga ny invitation Satana ny manaiky foana. Ka le izy ny ohatrany tsy azo laviny. Azo laviny zany invitation iny fa tsy terena, tsy zavatra terena iny fa zavatra iangaviana. Miangavy ianao ny devoly mba hanota. Dia afaka miteny hoe tsy afaka amin'iny. Maninona? Fa oviana ianao ny afaka. Tsy afaka intsony zay le valiny tiako hoe. Nanaitra kely sao dia misy izay mitsy paster tsy afaka amin'iny zay mitsy. Sotranao tamin'izay. Tsy hoe tsy afaka tamin'iny fa tsy afaka tsony ary tsy makano tsony tsy mety aminay tsony any. Hitanao ohatranao taloha le hoe ty misy ganagana zay fady ganagana dia tena hainao mihitsy sao dia nisy mena ganagana tentianiny ty soritra sao dia nikasika le ganagana teo e. Dia vitanao mihitsy mitandrina lay dia tsy mihinana ianao aleoko mofo maina toy izay mihinana io ganagana fa sanatria aminay fa zay fady ganagana. Fa tenao izy le ganagana hoe merci izy moa hohaniny le tsy fady moa zany tsy ampina navitra azy mifadinao. Ohatra niny fahatsapanao iny hoe fady an'iny zavatra iny tamin'izany tokony hanananao fahatsapana androany koa tahaka an'ilay voalaza tamin'ny boky Joba hoe Joba dia lehilahy marina sady natahotra an'Andriamanitra ary ny fady ny ratsy. Amen ne? Aoka ianao tsy ho karazan'olona mora tafajoboka manota manjary hafina aminao le beraka matsiro. Eto moa tsy Andriamanitra nefa manao fanasana amin'ny zavatra mataviny izy efa omeny sady le menu fa ho an'le olona miditra amin'ny programa manafoana fahafatesana amin'ny alalan'ny fampiasanao safidy manafoana fahotana. Zany hoe tsy avelanao mihitsy ny fiainanao hiditra ny amin'ny fahotana. Amen. Point manaraka dia zao misy danger ao ambadika le beraka matsiro mila tandremana, misy loza amin'ny tatao ary Andriamanitra no manome an'le fanairana. Zany hoe ny ahafahanao misitraka an'le izy fijoroana fa ny atahorana raha tsy miambina na hoe tsy voazaha toetra tsara le fijoroanao dia mety anrimbona ny fijoroanao
le Beraka nomen'Andriamanitra anao. Deutéronomia 3:30 Deutéronomia 31:20 naran'i Jesosy. Fa rehefa entiko any amin'ny tany tondra dronosy tantely zay nianianako tamin'ny raza nomena azy izy, ary inana ka ho voky sy amatavy, eo amin'izay le izy, dia hivily anaraka Andriamanik'avy izy ka hanompo azy ary handahaka hivadika amin'ny fanekeko. Zay no mahatonga an'Andriamanitra tsy omeny aloha raha tsy mijoro ianao, ary mbola jereny tsara ianao sao dia ampivadika anao koa avy eo. Fa ty ilaza aminao misy le izy. Azonareo le izy tsy any amin'ilay hoe ty misy zavatra ao amin'ny Kristy ho anao, aza manisy fanahinana tsy finoana koa hoe tena misy ve le izy, tena misy io zavatra io mahatonga omen'Andriamanitra sy ampahafantarina. Mahatonga Baiboly miresaka amin'ny fisiny zany, tena ao io, miandry ianao io, ary ao amin'ny Kristy io. Anankiroa le izy, mijoro ianao dia misitraka an'le izy, fa tandremo sao dia opistrana very le fijoroana. Amin'Andriamanitra zany tsy any amin'ilay zavatra omena, fa any amin'ilay attitude anao mihitsiny. Aoka ianao afe ny fijoroanao, ilaza amin'Andriamanitra hoe vonina hisitraka an'le izy, ary rehefa tonga io fotoana io ka tena misitraka dia tsy hivadika aminao. Amen. Deutéronomia 32:15 amin'ny anaran'ny Tompo. Nianatavy Jesorona ka namely daka, Jesorona io Israel, efa matavy ianao sady voronofo no vaventy be. Mba ratsy zany Jesosy io. Sa Tompo tsy afoy ianao. Amen. Marina fa matavy sady voronofo efa vaventy be, fa sa tsy afoy ianao mandrakizay. Safady. Dia nafoy an'Andriamanitra zay nanao azy izy, ary nanamavy ny vaty lampifamonjena azy. Hitanareo, tsy any aminao matavy ny problème. Alléluia. Fa any aminao anary azy rehefa tafavoaka. Afaka hamoaka antsika tsiraray avy reto Andriamanitra, fa miangavy ianao tandremo sao dia anary an'Andriamanitra ianao rehefa tafavoaka. Zaho toetra tsara na ny anatinao any dia fezy tsara ny zavatra rehetra hoe Tompo, ny antsika sainao zao ty hatrany an-danitra. Ka ninona mitranga eo? Inona le mitranga? Mety ho tafa ianao, mety tsy ho tafa, tsy miala ntsony ianao. Tsy mampiala ntsony zany. Hifarana reto ny tany, hifaran'izao fiainan'izao. Raha amin'izao fiainana hifaran'izao no miatranao fanantenanao, hitranga ihany zao fiainan'izao fa hifarana. Inona no entinao amin'ilay fiainanao ariana? Raha ny zavatry ny tany no himasoanao be, hifarana ny tany sy ny zavatry ny tany. Tompo, meubuldine 200 étages. Dia faly be anao vao tena hoe mahazo trano ianao. Dia henonao mihitsy hoe anatin'ny aty fananao manao amenatra ny mitsinay kelinao. Nefa le building 200 étages aty ilaza aminao fa rehefa tonga ny farandro dia Andriamanitra tsy niteny hoe horavany tany ankoatrany enazy, satria izy tao amin'ny trampokotondro lakely nanao amen tamin'ilay teny fikasaka ny enazy rery ny anjely Gabriel tsy ravana. Zay zao amin'ny Baiboly, ny lanitra sy ny tany ho levina ihany, fa ny teniko tsy mba levina mandrakizay. Saika tsy takatra le basy farany. Karaha tenin'Andriamanitra ny building anao dia tsy raha viralahy, ary tsy raha viranabavy le building anao tsy tenin'Andriamanitra fa brique, ciment, vato, aluminium, vy. Dikan'izay raha vy zany. Ka raha vao eo ianao, io ny ampanotanao eo, mipetaka ciment, mamadika ary, tsy mandoetra, permis de construire zany moa zany dia efa any zany. Nefa trano rava. Dia mamamalina hoe ahoana? Ho rava io zavatry ny tany io. Tena akaikinao, ho rava io zavatry ny tany io hoe. Aza mifikitra eo hoe. Ny problema amin'Andriamanitra tsy le zavatra omenanao hitondra zavatra tsara be hoe matsiro, matavy, ela nandrahoana, ela niketrehana, le tena avy any am-pon'Andriamanitra mihitsy hoe ty zanako ty manana faharetana fa ny tsara indrindra nomeko azy. Tsy any ny problema an'Andriamanitra fa ozy izy sao mivily manaraka Andriamanik'afa, sao mivily manompo Andriamanik'afa,
sao mahafoy an'Andriamanitra, sao anamavo an'Andriamanitra famonjena. Izy zany Andriamanitra famonjena zany Jesosy. Aza mba ho isan'ny manamavo an' Jesosy zay nahavitany rehetra ho anao ianao mandrakizay. Miverena raha sendra efa lasa lavitra fa handray anao izy androany hariva. Te hisitraka an'izany matsiro sy fitahina matsiro zany ve tsika? Io beraka matsiro avy amin'ny tompo io dia ozy izy efa vonona amin'ny Kristy. Fa zao omeo toky Andriamanitra fa tsy hivadika aminy ianao, tsy hivadika aminy tsy hivadika amintsika. Omeo toky Andriamanitra fa zay mitranga fa tsy miova amin'ny fanarahako anao. Na tsy seza plastika areo tonga foana. Sisy. Amba miaraka eto tsika menakavy zany. Azonao reo zany. Ninina mitranga eo atao voalolarina foana tompo nanao fanekena tanao misy mandrakizay ratsika zay. Vao fo maraina. Tenen'ny pasteur Jiva to, vao fo maraina izy dia maninona? Misaintsanan'Andriamanitra, misaintsanany teny averenao ingany ao anatinao tompo, makivaky journée indray androany. Ty journée androany ty journée misy mandrakizay, manomana mandrakizay, tsy andiso amin'ny mandrakizay, tsy amingana amin'ny mandrakizay. Amen. Romaina toko fahavalany valany telopolo ka hatramin'ny sivy amin'ny telopolo 8:38-39 naran'i Jesosy. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely nareo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra zao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Tsy izay andrasako mbola tsy hitako no anamaivianako izay efa nataony sy efa nivaliany teo amin'ny fiainako. Ataovy amen. Ataovy alleluia. Ataovy hosana. Averiko. Tsy izay andrasako mbola tsy hitako no anamaivanako izay efa vitany sy efa nivaliany teo amin'ny fiainako. Misy totsika ny fomba dia ohatrany hoe départ zéro be tena hoe miainga mavesatra be miaraka amin'ny tena anankiray sy akanjo rovitra ary hiditra désert. Ohatran'izay foana fahitanao visa maraina. Nefa Andriamanitra efa nanao zavatra. Teneniny akaikinao, za mody faniny hoe fa efa nanao zavatra Andriamanitra hoe. Tsy no avy miafina no anamaivoko ny lasa efa nikarakarany ahy. Misy zavatra efa nikarakarena zay tany amin'ny passé anao. Omeo voninahitra ny tompony amin'ireny. Tsy ny fahabetsahana iriko mbola tsy mitranga no anadinoko so anamaivanako ny famonjena efa nomeny ahy. Tsy ny vola tsy azoko hatramin'ny androany hariva zao no anamaivoko ny fofinaina nomeny ahy hatramin'ny maraina. Raha pasteretina mba ho any zavatra seka ampoka ohatran'ny tsifitra. Dia aza le zavatra nieritreretiny hipoka ny tsifitra no anamaivananao fa vao fo maraina ianao dia nisy fofinaina be tonga dia tena mila hiborosiana nify. Azonao nga tiako tenenina makasitrahana Andriamanitra fa velona ianao zany zay tiako tenenina. Tsy hoe fomba fandreto dia hoe renesy zany fofinaina avy amin'ny Jehovah zany. Sepitra ny ankohona. Marina fa hankasitrahana ny tompo vao maraina iny fa mba hainao sy ny tompo mame voninahitra an'Andriamanitra fa mbola velona. Mazava ve zany? Tsy le tsy hita fa le efa nataony sy le efa vitany. Dia zany mahatonga ny Davida amin'ny teny hoe Jehovah, inona no ataoko amaliko ny soa nataonao tamiko. Tsara foana Andriamanitra ary hatrany amin'ny mandrakizay dia hanaraka azy aho. Amen. Amaranako azy reto ny teny matsiro avy amin'Andriamanitra. Tsy miteny hoe teny mamy Andriamanitra mamety teny mamy fa teny matsiro ny teneniko anao. Io matsiro io mantsy ketriketrerina taon'ny fotoana. Zany hoe misy patience miasa dia ohatry ny elaela zay le izy fa ny amin'ny farany le izy matsiro be. Zay le izy. Ohatra Andriamanitra tsy mandao anao amin'ny atsasadalana. Iny loha zany dia tena tsy amin'ny atsasadalana. Ana tsara moa. Ale alohan'izay ka. Tsy amela ay amin'ny atsasadalana. Tena tompo aza vela amin'ny atsasadalana tena torotoro potipotika ohatry ny biscuit nandiza amin'ny bulldozer mihitsy ny fonao manoloana hoe Andriamanitra tsy mandao ahy ianao. Misy feo mibitsika tonga avy any ary ianao sao dia mandao ahy.
hitanao am'izay misy échange tena akaikinao sao dia mpandao an'Andriamanitra ianao io e za tsy miteny hoe mpandao sao dia ho afa za sorena raha sao dia ho afa tsy hoe mpandao ianao manahitra fotsiny Andriamanitra androany ariva ozy izy ny Genesis 28:15 minaran'i Jesosy indro izao momba anao ka hiaro anao amin'izay lalakaleanao rehetra ampody anao ndray ho amin'ity tany ity tsy andao anao mandra-panaoko izay voalazako taminao John 8:29 o Jesosy zay naniraka dia eto amiko tsy nandao ao irery izy satria manao za manao zay sitrany mandrakariva tsy mandao ny tompo rehefa ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva ke ny olona tanao amin'izay ilay izy matsiro zany rehefa ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao amen tsy mandao Andriamanitra satria za koa tsy mandao an'Andriamanitra ao amin'ny sitrapony zay izy le matsiro mandeha amin'izay le zavatra be dehibe ohatra ny tsy takatry ny saina any amin'ny farany a tena mijoro vavolombelona hoe tena tsy mandao rangahandriamanitra iny le matsiro zany tsy le amin'ny voalohany le amin'ny voalohany iny a mbola rano io fa tsy mbola rony rano misira ary legioma vo ho ampangotrahana fa rehefa mandeha ny fotoana manomboka mifangaro amin'izay ny tsiro miara-miasa asozy ty an'Andriamanitra hafa ny tsirony ao ambadika io zavatra lalovana ohatry ny elaela io atsiro io amen makivy be mihitsy atsiro be mihitsy ho io enao io mihitsy ny tena tena wow zany ataonao Andriamanitra zay mihitsy enao zay amen Andriamanitra koa dia marina amin'ny teniny izay nazainao tsy maintsy misy zay zay lazainao tsy maintsy efainao Numéri 23:19 dia manambara amin'an'i Jesosy Andriamanitra tsy mba olona ka handaingana zanak'olombelona ka hanenina mo efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny o Jesosy Luc 24:44 zao ny teniko izay nilazaiko taminareo fony mbola teo aminareo a fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo marina amin'ny teniny Andriamanitra mila mahatoky azy isika ny fahatoky itsika ny mahatonga atsika lasa mahatoky an'Andriamanitra fa mahatoky izy enao mihitsy aloha mila fidèle amin'ny zavatra tenenao dia manomboka ho azonao amin'izay hoe ay zany tena mbola mihoatra lavitro zany Andriamanitra fidèle amin'ny teniny fahatelo omeko anao Andriamanitra miasa mangina na tsy renao azy ny tompo misy taona izy miasa mangina dia enao koa mila mangina miaraka aminy mametraka ny adinao ho eo aminy mitsahatra sy mamela azy asa sady tsy miady ho anao matsiro zany ny liona rehefa hanafika tsy mitabataba matoy izy mierina ivoaka izy zay fa mbola tsy mivoaka zany hoe mampitandrina rehetra ny goûter sy ny déjeuner ny dîner ary ny petit déjeuner rehetra ny anala hoe ivoaka ny mpinana zay iny fa rehefa manomboka mivoaka izy biby anisan'ny mangina indrindra ary rehefa miandry ny anjarany izy a dia mipirina ohatr' zao izy ohatr' zao ataoko zao asadova misy blocage le liona be kibo alleluia tena discret be eo izy a dia ny olona mpandinika amin'ny teny fa afaka mijanona eo ny izy a des minutes et des heures tsy mikofoka ho an'izay mpikofokofoka manatrika eto a mila mianatra ianao mba misy fotoana mba tsy mihetsika mba tsy mikofoka mba tena eony izy eo dia anao zany rasera mandalo dia izy eto koa dia eto dia misy liona hony eto tsy mandainga ny fizy tsy mihetsika mihitsy eo ianao koa tsy mainteressé anazy satria tsy ianao no tadiaviny hoanina donc tsy mofo tsisy dobeno alleluia ovan'Andriamanitra amin'ny masony mba tsy hoanina ianao tsy hoe sao dia vexena ianao fizy andreny ataony efa tsisy dobe reto ianao alleluia fa tena eony izy ela be eo dia mandalo zany le biby rehetra mieritreritra hoe tsisy prédateur zany tsisy olana e dia ao anatin'le varina iny amin'izay izy tsy miteny hoe hoavy azy zay dia mitsoka daola vao zay tsy miteny izy da zay to dia fatratra ny vita tapitra to dia manao an'izao dolo ny biby rehetra fa fahasoavan'Andriamanitra to dia vita
ny liona champion cache-cache ary Jesosy dia taranaka avy amin'ny liona Joda ho avy amin'izay ary le fampahelezana ambarana antytakarivo ty. Rehefa niketrika ny fahavalon'ny Daniel dia nangin'Andriamanitra. Tsy niteny izy hoe aza mikasika ny olomba osotro raha vao miteniteny foana manaraka ianareo asiako varatra ao tapon-dohany. Tsy nangina izy. No comment, no kofotsy. Tsy niteny. Tiako azo zara hoe tsy niteny. Dia raha ianao zany tsy maharaka an'le révélation matsiro dia mety hikoropaka ianao hoe tompo mba mitenena hoe nefa manao surprise izy. Mivoaka ny didy avy reny hoe nangin'Andriamanitra. Ny fandrian'izy ireo Daniel, meloko Daniel, natsipitra anaty lavaky ny liony Daniel, mbola nangin'Andriamanitra. Rehefa nidina amin'izay ny vato, niteny amin'izay Andriamanitra naniraka ny anjeliny, mahatoky eo io masoko io, malala indrindra no anarany, Gabriel, ferme sa gueule. Tanao zay maharatsy an'iny teny iny, liona natoka mahazo an'iny fa tsy olona. Azontsika ve tonga vany anjely, le liona efa ozy le anjely mety vita tompoko. Io Andriamanitra ohatry ny andrasanao ela be io, zay amin'izay le révélation matsiro. Tsy miala taminao izy raha mbola ianao tsy miala aminy. Tsy hoe tsy miasa ho anao izy satria tsy tonga amin'ny timing anao. Manana ny fotoanana izy amaly fahasomeka azy. Amen. Eo amin'le fotoana le tena eo mihitsiny iseho amin'izay izy. Ary amin'ny fotoana iny atsirony raharaha. Ary zay matoa zay no men'Andriamanitra androany hariva, isy olona tsy vitsivitsy fa mety ny rehetra mihitsy azy manomboka itsikitsika amin'izay hoe mila mitoetra tsara ao amin'ny Kristy mankatoa tsara fotsiny fa ny zavatra homanin'Andriamanitra matoa ela tsy salady. Azontsika hoe sanatria manamaivana ampina salady tahiny tompo ianao ho ambinina ny keto zay ataonao naran'i Jesosy, fa tsy zay mahafantatra vocabulaire any fa matoa zay ketrihana elaela. Ny destin tsotsotra tsy dia ketrihana ela be, fa matoa zay ohatra ny 17 ans tonga dia andevo 13 ans ohatra ny tsitsy zany pray ministre izay 75 ans miona amin'Andriamanitra 20-25 miady varitra eo mbola tsy dia azy abevoka ny vadiny ngeza izy zay. Ianao tonga eto efa manerinandro ny elaela izy zay ngeza ianao zay azonao nga matiky tenena manana faharetana dia aza be menimenina fa manomana ny tsara Andriamanitra matoa ohatra mitako fotoana zay le fahamatorana zay io voalaza io hoe misy zavatra tsara, misy zavatra matavy, misy zavatra matsiro ao homanin'Andriamanitra ho an'izay mitoetra ao amin'ny Kristy sy ho an'izay mankatoa azy. Oka zay rehetra manatrika eto amin'ity takarivo ty isafidy ny ankatoa an' Jesosy ary hitoetra ao aminy mandra-piavinany amin'ny raha ho any lanitra. Amen. Tena kekinao misy zavatra ho anao amin'ny Kristy hoe zavatra tsara be le izy hoe tsy zavatra kitanitany le izy hoe fa zavatra elanketrehana hoe ampiasa finoantsika vetivety. Tena kekinao endreo ve le fofony hoe tsy le fofony le olona ny enonao fa ho fofony le zavatra homanin'Andriamanitra ho anao. Tsy enao fa manentoenty hoe izy voninahitra hitrango eo amin'ny fiainanao, tsy renao hoe hiasa amin'ny tana mahery Andriamanitra. Raha io situation io attention Andriamanitra ny teny tamin'ny Moïse hoe ho ampiakariko izy ny amafisapohan'le Farao mba ahafahako mampiakatra ny fahagagana ho anao. Atreo le rima haiko fa ny paster Rodolphe fa torobe fa eo mba haiko amin'le aosy ao anankiroa zay. Kalma fotsiny. Efa andalam-pikarakarana ny mombanao Andriamanitra. Aza fatra-panontany efa masaka ve andraso tsara fa matoa mbola tsy aroso ny tsara indrindra zay le nentanam-pary anao. Asio tsikitsika eo am-piandrasan'Andriamanitra ary asio fijoroana. Fa tsy hoe eo am-piandrasana dia sady sokafonao le vilany fihinany ato ela be koa ty dia sady rorainao le ao ianao ihany nihinanao sy zahay noho izany aza mandrora ao ary aza mandrora amin'ny tsilany ao. Tiako tenena aza manaonao foana zay le tiako atongavana mahareta tsara.
aza simbaina zay efa tsara natombok'Andriamanitra sy efa nikarakaraina. Amen. Asitsika tehaka mafy be ho an Jesosy dia andray mpanompon'Andriamanitra anao ny vaovao vetivety asa tonga dia anao fanahytsika ho voninahitr'Andriamanitra mbola metraka tsodrano rehefa aveo vetivety kely fotsiny. Zay. Alléluia. Dotsika tehaka mafy ny tompo tsara Andriamanitra. Alléluia. Izy ny Teotorona miatoko favalo andimy favalo amby folo zay mivakiany pasteur teo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao fa izy nanome anao hery avory arena mba ory ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio zao Amen. Ozy izy hoe tsarovy Jehovah Andriamanitra ao. Natao averina eo amin'ny altara le izy manatateraka fanatitra tsika fa folo-karena sakrifisy dikan'izay tsarovy le Andriamanitra ao. Tsy hoe tsarovy ny asa fanompoana fa tsarovy le Andriamanitra ao. Fa izy ny nahavory arena, izy no nitahanao dia izay efa nanomeny tsara indrindra izy dia nidikan'izany araka le toriteny teo, tsy ny ratsy nomenao fa ny tsara indrindra. Ny tsara indrindra ao anatin'izany dia ny fonao. Rehefa manome dia tsy kivy, tsy marikivy, fa rehefa manome dia mitsika ohatran'ilay tamy anao nandritra n'ilay toriteny teo, hitako meme be mihitsy ianao io, tsy nitsahatra mihitsy ndraindray nisy latsaka ranomaso teo dia ataovy ohatra nino mihitsy rehefa manome, tena latsaka mihitsy ny ranomaso hoe faly a Jesosy fa tena omeko anao ny tsara indrindra satria anao nanome le tsara indrindra. Alléluia. Alléluia. Rapitso ny fotoanantsika eto ho an'izay tsy makany Antsirabe fa raha eto dia rapitso mbola misy fotoana eto fa ndraisana fanasan'ny tompo manomboka amin'ny 7 ora dia manaraka an'izay ihany koa ndrany de miracle ho an'izay makany Antsirabe dia manomboka amin'ny 2 ora rapitso ariva sy lady ariva manomboka amin'ny 2 ora eo amin'ny gara no fotoana. Alléluia. Ny ankoatran'izay manomboka latsinainy dia sekoly misy foana latsinainy sekoly ny fanasitranana talata sekoly mpamahana olona larpi sekoly ny tokantrano eo amin'ny shoprite Analakely 2e étage voninahitra ny tompondao tsika hitsangana fotoanantsika amin'ny herin'ny androany misy amin'ny 4 eto ndao tsika nindrantanantsika ty anoloana dia isotra ny tompo raha masiny indrindra inay amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto tokoa zay tompo mahatsiaro anao, mahatsiaro anao Andriamanitra zay nanome anay hery avory arena, nanome anay ny tsara indrindra, nanome anay ny mety amin'ny fiainanay mihitsy, mankasitraka rahay misaotra ny amin'ny fahafahanay tsirairay avy mbola nanolotra androany na fahafolo-karena na sakrifisy na ny fanatitra zany. Misaotra tompo ho anao ny dera ny laza ny voninahitra mandrakizay ny amin'izay hitahinao anay sy amin'izay mbola hitahinao anay amin'ny fotoana rehetra zay omenao anay. Mankasitraka rahay voninahitra ny anaranao rery ihany zany ny anara maheran'i Jesosy. Amen. Ataontsika tehaka mafy voninahitra Andriamanitra. Alléluia. Eo mpitsanganantsika avy hatrany dia hivavaka ampiasa ny fontsika tahaka an'le fanampianarana fontsika hoe zavatra tsara iainantsika dia manina moa natao hozaray natao mpafantarina ny mpanota ny olona very mbola betebena ny amin'izao tontolo izao tena tsy fantany hoe tena fiainana tena misy zavatra tsara misy zavatra matsiro ny tsara indrindra ny eo amin'ny Kristy dia zao hivavaka tsika ao amin'ny fitoriana filazantsara izay iarahantsika any Antsirabe rapitso sy rafakapitso atao vesatra ny anatinao any tompo fonjeo ireo olona be dia be mbola tsy mahalala anao sy ireo olona mety efa tao aminao fa niemitra na ny verin-dalana sy raha tao mivavaka ao ray aminaran'i Jesosy Kristy tompo mampiasa fo miaraka izay miombona eto amin'ity takarivo ity manara loatra n'izao fotoana izao manao vavaka matsiaro andreo olona maro be any amin'io faritra Antsirabe iny na mety homponina avy eo na mety homponina avy any amina faritra afaka ho tonga eo mandritra ny roa andro io
mba hifanenany amin'ny fahatsarana sy ny fitiavanao andraisan'ny famindrapo atonga azy ho voavela eloka ka ho voavonjy tsaroana ihany koa tompo reo jentilisa reo mpanota sy reo olona mbola very ho fotoana sy kiondalana fara zay tsara indrindra eo amin'ny fiainana io roa andro io ahafahany mifankahita aminao indrindra apetraka ampelantananao koa reo namana rehetra reo sakaiza reo prêt-à-pot rehetra zay mety efa niverin-dalana mety efa nangatsika mety efa tao aminao ihany fa efa niala noho ny amin'ny antony zay mety tsy ho takatry ny saina zavatra be dia be mifamaofao hivavaka izay amin'ity takarivo ity mba ho isan'ireo zay ho voasambotra ny fitiavanao tsy manam-pahataperana izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Andeontsika hivavaka tompo manoloana an'izany fahamarinany teny be dia be nomenao teo izany dia mifono izay fa indraindray tsy manam-paharetana indraindray mipréjugé an'Andriamanitra tsika indraindray manendrikendrika an'Andriamanitra amin'ilay zavatra tsy takatry ny saina mety lalovana ohatra hoe misy zavatra mafy dia ohatra ny heverintsika fa hoe manary antsika ny tompo tsy manary ianao izany izy ao fontainao dia miverena amin'Andriamanitra raha rehinao mety misy antony manokana nampisaraka anao ny tompo mety ny salasalanao ny amina mety hoe latsaka tanaty tsy finoana tampoka ianao fa misy zavatra mety mafy be na ohatra izany fotoana ahafahana miverina izao raha amin'ny anaran'i Jesosy verina aminao amin'ity takarivo ity araka ny fahamarinany teny zay nizaraina napetraka tao amin'ny fotoanany mesazy androany hariva misy zavatra tsara ary ny tsara indrindra elana andro tonga matsiro sy matavy no maninao anay misy fotoana anefa izay mety tsy manam-paharetana raraka kely amina faharerana na vesatra misy fotoana mety tonga anatina tsy finoana mihitsy azy ary misy endrika fanoherana tompo entinay atao aminao zany amin'ity takarivo ity miverina aminao zay androany ary mino fa afaka ny horaisinao araka ny teninao hoe zay manantona tsy mba ho laviko mihitsy tsarovony tsiraray avy zay tonga eto amin'ity takarivo ity tompo afaka hiverina sy ho tafaverinao aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mipetraka eo ampelantananao ny fahafahanay tena mitoetra ao aminao Jesosy anao ny sitraponao hitandrina ny fiainam-panahinay mankasitraka sy misaotra ny amin'ny zavatra voamanao anay ny tsara indrindra ny matsiro sy ny matavy efa vonina ho an'ny tsiraray avy zany raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta karakarao ny isa-tokantrano zay rehetra nanao sakrifisy na fohy fotoana tonga amin'ity takarivo ity efa maizina mangatsika ny andro be dia be ny contrainte zavatra miseho nefa nahafohy fotoana izy ireo ame voninahitra anao tonga nankalazanao teto amin'ny fanatrehanao zay vela isy na dia raiza na dia zay manaraka amin'ny FB ko na zay hiaino sy hiverina hijery an'izao amin'ny rediffusion tsarovo ny fanolora tena ny tsiraray avy aoka tsisy na dia raizaka ho raraka eo anatrehanao tsarovo izy amin'izay etaeta any anatin'ny fony mba ho karakarainao na inona zany tompo vavaka ao an'izay marary fa ny fahasalamana tsara indrindra no maninao azy rehefa fahasalamana hoentina anao ny sitraponao sy anao ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy taio ny isa-tokantrano taio ny mpianatra taio zay miasa taio zay manana olana any amin'ny tribonaly taio zay manana havana any amponja taio zay manana havana manatriketika any amin'ny hôpitaly ny havany taio tompo zay olona mety ao anatin'ny sainy tsiraray afaka tiany mba hoentiny eo anatrehanao tsarovo zay manana tokantrano mikorotana tsarovo zay manana asa tsy mandeha araka ny tokony ho izy taio ny tsiraray avy zay manatriketo mba tsy amoy fo izy satria reny tamin'ny fahamarinany teny androany fa manomana ny matavy ianao manomana ny matsiro ianao le mpahandro ny tsara indrindra mila manam-paharetana zay mila mahita zavatra tsara zay mila maharitra zay miaraka aminao mankasitraka sy misaotra raha eo malofa hofantanana zay tahaka izay efa nahazo satria fantatra loatra fa matoa mivavaka izay dia natao hovaliana misaotra ny amin'ny fitsaharana tonga ny anatin'ny fony tsiraray avy misaotra fa tsy tahaka an'izay nidirany amenakafy teto amin'ny fivoriana no ialana eto rehefa avy eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Itiaka mafitsika ho an'i Jesosy Kristy avy Nazareta rapitso mbola manasanao mpitiavana ho an'izay mbola afaka manatrika eto iresaka momba ny toetra an'Andriamanitra ahafahana mifandray amin'ny heriny sy ny voninahiny amin'ny powerany sy ny gloriany afinaritra be io raha mbola isan'ny olona afaka tonga ianao dia raisina mpitiavana ny fahatongavanao raisiny tsodrano zay tonona amin'ny anaran'i Jesosy hitanao anie Jehovah ka hiaranao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao indrindra nandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka nomenao fiadanana tonona ny fataterana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Zareo fahasoavana ary fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao
ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo a amen. Tainy Jesosy ara-pitso maraina amin'ny fito ny fotoana antsika eto a fiadanana.